fa ianao ilay atao hoe fitiavana, ary tsy teny fotsiny ihany zany fa nasehonao tamin'ny hetsika rehetra fa tena fitiavana ianao. Misaotra fa mijery foana ianao isan'andro, misaotra ny amin'ny famatsiana, misaotra ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny asa, ny amin'ny fitadiavana, ny amin'ny fifandraisana, ny amin'ny fiarahamonina, ny amin'ny firenena, ny amin'ny fahasalamana, ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy eo. Ary tsy hoe misaotra fotsiny izay Andriamanitra, fa tena mankasitraka amin'ny fony iray manontolo, fa matoa izay tahaka an'izao Andriamanitra, dia noho ianao ihany a Jesosy. Matoa izay tafajoro dia mbola noho ianao ihany Jesosy. Fa membonahitra ny anaranao, ankalazaina ny anaranao, mendrika indrindra ianao. Halleluja. Asakio anao ankasitraka n'Andriamanitra, manaova vavaka fankasitrahana ny fitondrahan'Andriamanitra rehetra, ny amin'ny fahaizany tondrany sy ny fitantanany. Lazao mihitsy Tompo ankasitrahako ny fitondrahanao. Mety ny fitondrahanao Jesosy. Ankasitrahako ny fahaizanao mitantana ny fiainako. Misy fotoana Jesosy mety ny fanohitra ny zavatra ao anatin'ny foko sy ny zavatra hitarian'ny fanahy masina. Fa ny zavatra fantatro Andriamanitra dia izao ny tenao mihitsy milaza. Fa ny lalan'ny fanahy sy ny lalan'ny nofo dia tsy mitovy. Ary ny fandehanako araka ny fitarian'ny fanahy masina no ahatonga tsy hatateraka ny filan'ny nofo. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka ny sitraponao Andriamanitra ny tanteraka. Mankasitraka Andriamanitra, fa fantatro fa tia ahy ianao, ary tsy hanary ahy ianao Andriamanitra. Tsy handeha amin'ny filan'ny nofo sy ny fitarian'ny nofo intsony Andriamanitra, sy ny fitempon'ny foko, tsy ny fidobodoboko ny foko Andriamanitra no hitarika ny lalako, fa ny fitarian'ny fanenao masina no hitarika mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy. Halleluja. Amen. 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 Salamo fa 3:1 ka hatramin'ny 5 mikasika ny fiandrianan'Andriamanitra. Salamo fa 3:1 ka hatramin'ny 5. Salamo fa 3:1 ka hatramin'ny 5 novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: Jehovah ny mpanjaka mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy eny misikina hery izy, ary izao rehetra izao nampitoerana ka tsy hihetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerana hatramin'ny fahagola, hatrizay ianao. Manandra-peo ny rika Jehovah, eny manandra-peo ny rika. Mampirondrona ny feony ny rika, mihoatra noho ny rano sady be no mahery, eny mihoatra ny onjan-dranomasina lehibe. Ny voninahitra Jehovah any amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra, fa hamasinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehovah. Amen. Apetrao eo amin'ny toerana tsara indrindra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Aoka ny vavanao mihitsy ny teny Tompo, raiso ny toeranao eo amin'ny fiainako, ary aoka anao no mpanapaka eo amin'ny tontoloko Andriamanitra. Mba tsy ny filako na ny fahatsapako ny hitarika, fa ny fanainao masina no hitarika. Asa anatin'ny vavaka androany Jesosy eo, atolotra anao ny fanapahana, atolotra anao ny fitondrana, atolotra anao ny fitariana amin'ny fahendrena ny fiainako. Fa mihoatra noho ny fitarian'ny olombelona sy ny fatakaran'ny olombelona ny fahaiza-manaonao Andriamanitra. Fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra sady mahefa ny zavatra rehetra ianao. Ny teninao ny fananganana, ny teninao ny fampianarana, ny teninao ny fanitsina. Ako hitoetra amin'ny fahamasinana mandrakariva Andriamanitra, mba hahafahako miona aminao, iankohako eo anatrehanao, hampanaiko ny momba rehetra eo am-pelantananao, fa ianao ny tompoko, ary ianao no Andriamanitra. Tsy manana Andriamanitra ankoatranao, ary tsy mitady ankoatranao, fa sahako ny teny eto Jesosy, fa ampy ahy ianao, ampy ahy ny fahasoavanao. Asa anaty vavaka androany teny hoe ampy ahy ianao Jesosy, ampy ahy ny fahatsaranao, ampy ahy ny fahasoavanao, ampy ahy ianao Andriamanitra. Halleluja. Voninahitra ho anao Jesosy. Halleluja. 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 Tsara amintsika loatra Andriamanitra, ary tiantsika manokana izy. Androany ianao raha tonga eto amin'ny fanatrehany dia mila manana ny zafatsapany izany hoe mijery ianao manokana Andriamanitra. Rehefa eto ianao ka tena mangetaeta azy marina ianao, dia mijery ny fiainantsika tsirairay avy manokana izy,
araka ny efa fanentanany mpampon'Andriamanitra teo dia Andriamanitra dia miteny teny amintsika izy ao amin'ny Salamy 3:1 ao andiny fahaenina sy fafito manao hoe nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny ety an-tany Andriamanitra lehibe ao any 5 hoe isany tahaka an'i Jehovah Andriamanitra izay mipetraka any amin'ny avo nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny ety an-tany manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika. Dao tsika anao aleloia be amin'izany ten'Andriamanitra izany. Aleloia! Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika mba hametraka azy ho namany mpanapaka ny olony. Aleloia! Aleloia! Mampitoetra tsara ny momby izy fa mahatonga azy ho renjaza mifaly. Ataovy amen be izany. Amen. Aleloia! Tsy hoe ny malahelo rehetra nefany tsy hoe ny mahantra rehetra kosa nefany nataony an'izay fa izay malahelo ka mitodika aminy, izay malahelo ka mitady ny tavany. Amen. Izay mahantra ka manao azy ho arena. Amen. Aleloia. Aleloia. Andriamanitra dia matoky sy marina eo fiainantsika. Tena tsara amintsika loatra io Andriamanitra io. Aza mieritreritra hoe ny hafa angampo izany fa nenahy loatra ny hafahafa foana ny zavatra ianako fa zao araka ny nonao fa tena tsara ao fiainanao Andriamanitra dia anao zavatra tsara ao fiainanao koa izy. Fa raha ohatra tsika ka tsy mahay mankasitraka ny zavatra efa nataony dia tsy afaka anao mihoatra ao amin'ny fiainantsika izy. Mandao tsika ho feno fankasitrahana azy amin'ity maraintsy ihirany fahatsarany ao amin'ny fiainantsika. Aleloia! Sotra Jesosy eo tsara ao fiainanay ianao amin'ny vanim-potoana rehetra tompo dia tsara ianao. Eny Jesosy eo na tamin'izay mbola tsy nino anao kory ara rehefa mandinika izay ny lasany Jesosy rehefa hoe na dia tao anatin'ny tsy famendrianay ara tompo dia tena tsapanay fa ratsy ny famindram-ponao Jesosy no nitantana sy nitahiry anay dia tsy ohatran'izao izay fa mety efa tsy nisy teto amin'ny tany velo angamba tompo. Mankasitraka izay no ny amin'ny nataonao, ny amin'ny fitarianao, ny amin'ny fitantananao fiainanay tsiraray avy. Mankasitraka tompo no ny fahatsaranao rehetra tsy voatanisa ary izany Jesosy raha isaina sy tanisa izany izahay satria maro loatra ny fahatsaranao teo amin'ny fiainanay. Te hisaotra anao izay, te hideranao izay, te hankalazanao izay tompo fa tsara loatra amin'ny fiainanay ianao. Tikanao tompo tsy mba mahafoy ny fandraponao ny tananao no miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy eo hoirako ny hatsaranao natoky anao teo amin'ny fiainako nasehonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy eo hoirako ny hatsaranao tiako ny feonao mitondra aina makiny afo nanaty alinazy akaiky indrindra anao fantatro fianao no raiko si sakaizako Jesosy eo hoirako ny hatsaranao natoky anao teo amin'ny fiainako nasehonao ay fa tsara loatra Jesosy
tokianao teo amin'ny fiainako nasehonao ay fa tsara loatra iana isaky ny miaina isaky ny miaina Jesosy mira que dia sarana Jesosy mira que dia sarana isaky ny miaina Jesosy mira que dia sarana Hallelujah sotra Jesosy Hallelujah move feno fankasitrahana ny tompo fotsika amin'ity maraina ity move tena afonao rehetra tokoa no ilazanao an Jesosy hoe tsara amako loatra ianao tompo fa raha tena zany ao ponao tsy mandinika fiainany hafa efa mifaninao ihany sy ny fifandraisanao amin'ny Jesosy isan'andro dia ho asehony anao fa tsara aminao izy amen Hallelujah Hallelujah andao tsika hivavaka dia sokafa mivavanao hoe angatao indray hoe fanamasina malalo aokenao ameno andray amin'ity maraina ity avika vangios kasio indray izay fanamasina fa tsy hainay ny miaina raha tsy eo ianao tsy hainay Jesosy ny miaina raha tsy eo ny fanatrehanao ary mifafeno fanahinao aty anatinay no mahatonga anay miaina n'izany fanatrehanao izany isan'andro Jesosy avika feno izay fanamasina milanao loatra izahay tompo very izay raha lavitra anao tompo fa sambatra koizay rehefa miorina sy mikambana aminao rehefa miray aminao isan'andro izahay tompo Hallelujah Hallelujah sotra fanamasinao ianao ilay sakaiza maminay tena tianay ary tena tianay koa Fanahy masino avy amenombelonay indray aokitsoka etoany ilay aina avy Fanahy masino avy amenombelonay indray antsoiny fanamasina aokitsoka etoany ilay aina avy Avika vangiu indray fanamasina Avika vangiu indray famangetaeta ny foko sy ny fanahiko Andriamanitro Fanahy masino Avika Vanao dia andao tsika hiarahira hoe fanahy masino avy Hallelujah Fanahy masino avy velombelomitra izay fanahy masina malala
eto anio ilay aina avy aminao fanamasina ilay aina avy aminao fanay masino avy amelombelomna Kitsuki eto anio ilay aina avy aminao fanamasina familanao zay ilay aina avy aminao sandraton'ny tananao dia lazao hoe avika fenoia tompo mangetaeta fa fenonao zay fanamasina mangetaeta kasika avy aminao zay fanamasina Sino
mitady dia ahita tokoa. Andriamanitra mitoetra ny amin'ny avo ianao, kanefa miondrika mijery ny ety an-tany. Amonjy izay manana fo mahitsy aminao. Misaotra Tompo. Ndrito izay Jesosy, tonga eto an-tranonao izay, satria tianay ianao ary tiany ho fitiavana anao koa izay Jesosy. Dia ho isan'ilay hoe tena tianao izay, dia ho isan'ilay tena mitady anao izay Tompo. Satria ianao Jehova, rehefa ianao no ankinana, rehefa ianao no antenainay, Tompo malalo dia tsy homenatra mandrakizay izay, hitombo hery na mpandehanana izay, satria izay miandry anao Tompo dia tsy mba hisy homenatra, avifana masina. Halleluja, halleluja. Maniry anao mafy ny fananay, miandry anao fatratra izay Andriamanitra, mangetaheta anao fatratra ny fonay.
Eto fotsika izy amin'izao fotoana izao. Dao anaty zaza isika. Misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fiderany no anjakany ny fahasoavany no anenika antsika izy manaly ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka oazinyaty sy voninahitra mendrikilay nandreso antsiky narevina nitsangana mike ny fasana tsy natazona fidera deu azi mandrakiza ilay nanjes tompony fanalany misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy manjakany
panjakany panja Jesosy Kristy panjakany panja Jesosy Kristy panjakany panja zay faly fa manana mpanjakan' Jesosy izy a aoka izy itehaka mafy ho an' Jesosy dia aoka izy iorakoraka mafy ho an' Jesosy a mahazo toerana tompoko azafady mandroso mijoro fa volombelo eto fa za tamin'ny sekoly fanasitranana tamin'ny talata dia teny pasteur hoe ametrao tanana zay faritra marary anao dia te lamosiko te fa tsy haiko efa matona maro angamba narary be dia nametrahako tanana tonga dia vony eo tonga dia nitsahatra le fanaitainana be tamin'ilay izy dia nataoko daholo izay zavatra tsy haiko rehetrarehetra nandritra ity herinandro ity fa nisaotran' Jesosy fa tsy nanina ntsony le izy tsy anatsony dia faharoa manaraka izany zany a dia zahako tamin'ny voavavaka teto kelikely dia namonjy fivoriana tamin'ny 4 dia niteny daholo ny olona ohatra hoe sarotra be makabisy any Analakely ohatra zao aleo aloha zaho andeha mantsy an'zareo dia rehefa nandeha zany dia eo am-pitoerana eo dia hoe efa midimy sasany zao fa tsy aleonao mandeha mody dia za zany tsy nanaiky an'ilay feo fa ozy izy aho hoe tsy haiko na fanaratsy mihitsy ngamba le izy dia za tsy nanaiky zany fa ozy izy aho hoe za tsy maintsy miaritra hatrany fa raha efa tonga eto avy eo dia anaiko ody maina fotsiny dia tonga tatsy amin'ny areo amin'ny bus tatsy ambadika tatsy tamin'izay zany dia teo tokotrany zany dia tsy nandray mihitsy le bus tsy nandray mihitsy dia ozy izy hoe Jesosy a za hitanao fa avy nandeha nanompo anao a dia za fa Jesosy meo bus tamin'ny tampokeo zany tonga dia nisy bus nandeha mafy be tao teto amin'ny ilako teto dia nijerevako le izy dia bus makany hatrany mihitsy dia saotra Jesosy fa tonga dia saotran' Jesosy za vao nahita an'ilay izy dia aveo dia teo amin'ny devant a dia teo amin'ny devant zany dia tonga dia ozy izy le olona ndanako izy izy miditra fa aza misakoroka ny ariana antsony ianao fa tonga dia io miditra ozy izy dia mipetraka teo zany dia ozy izy le olona teo amin'ny devant zany moa hoe io iny olona iny izy efa hatramin'ny ariana nary janony ary fa misy olona ary dia nasorako an' Jesosy hoe fitaovana nentin'i Jesosy mihitsy zany le olona teo amin'ny devant ny ala io a napazoko bus fa raha tsy zany hoe mety tsy nahazo dia fahatelo manaraka izany dia za zany nisy fotoana tena narary be mipetraka ery amin'ny tenany ery moa dia iny rehetrarehetra marary be daholo dia nisy fotoana pasteur nitoroteny dia hoe dia vita ilay toroteny dia hoe mitsangana daholo zay tsangana daholo dia avy eo dia hoe zay rehetra mila fametrahan-tanana dia atsangana ny tanana dia mbola tsy nananga-tanana fa teo ny azo teny hoe za efa marary be dia ozy izy dia avy eo dia hitako tampoka pasteur zany dia hoe tena metra tanana tampoka voninahitra ho an' Jesosy a fa hatramin'izao ka hatramin'izay tsy miverina tsony ilay aretina dia na ilay arety mba vonisy tamiko fa za zany vao mangatsikatsika kely ho andro dia tonga dia marary be foana iny vavaoko fa hatramin'izay nakaty tsy nanina tsony isaorana Jesosy ao tsika itehaka mafy ho an' Jesosy mandroso to mbola misaotra an' Jesosy a afaka mame voninahitra azy za zany tamin'ny alatsinainy a tena hoe nahazo baiko avy amin'ny fanamasina hoe maneho fitiavana anyanina olona efatra dia za tena tonga dia nakatoa fa tsy nanontany tena hoe fahahoana dia teneniko dadino ny tany an-trano tsy fantatra kia misy zavatra tena azo amin'itsy angamba fa zao fa zao a raha ohatra ka tonga amin'ny fotoana hodiko a dia aza mitomandry dia ny pitso maraina n'iny a le mifo maraina mivavaka iny dia vanomboka mivavaka dia nahazo baiko indray aho hoe raiso ny baibolinao dia niraisiko ny baiboliko a dia nisokafako a dia gaga be a fa nisy vola nilatsaka avy ao tena za tsy mpametraka vola aminaty baiboly fa tena vola vaovao be couleur telo samihafa dia tena hoe vonto aho dia direct Jesosy a amen
Nakataoviko le baiko hoe maneho maneho fitiavana amin'ny anina siarina sianina dia nataoko le izy a fa za tsy nanontany hoe inona ny antony. Ndao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy fijona vavolombelona farany androany. Hain Jesosy tompoko tsy hay ny amerina voninahitra ny tompo saika tsy hijery vavolombelona ohatra ny hoe bezesta fa tonga ihany dia zay zany nisy fotoana ny tory teny côté ny avoloha iny dia eto aloha mankasitraka indrindra ndray aman-drendrehetra pasteur sa rehetra mpitondra am-bavaka fa tena ilaina kely izy fa tsy mety kay mitsotsitsotso fotsiny dia nitory teny any avoloha zay dia nisy vehivavy zay vita ny fitoriana dia nanantona anay izy dia zao nataony hoe asa ozy izy raha tena marina fa Jesosy tena mpanavitra fa za ozy izy lalany hamono tena dia tia zanako kely tia ozy fito volana ngamaniny tena maloto ry zareo dia efa androany vady koa ozy izy saiko tsatoany antsy zay tao an-trano vonoako ty zanako ty dia naheno toriteninareo aho ozy izy dia hoe tena marina ve fa misy an Jesosy zany dia tena ny anamo ohatrany hoe rehefa mitory ohatrany hoe zay mirahavavy dia ohatra maranitra be le fahitako an'le olona le ao anatiny hoe sainsaira ve ty sa tsy sainsaira tsy fantatro mihitsy fa tena maranitra be indray fa manompo any tompo dia tiako tenena hoe mila tsika zany mila mamahy foana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana fa hay hoe nieritreretinay rovavy hoe le tokony hoentina any arivomamy le maneno zany dia andao ary tory indray dia lasa nitory zay dia tena zava-mahagaka kay fa manavitra ain'olona nientiny tatitany an-trano le izy napekanjolo le zaza nameny zay tena tsy manam-bola satria le tena efa hoe nanokana tena ho an'i Jesosy fa tena mahagaka i Jesosy io tena mahagaka fa tena mame mihoatra alohan'ny zako hoe niasa ary tena mame mihoatra izy ary tena nanana fotoana ary nanompoako an'i Jesosy ary tsy nanenenako za tena tsy tiako mihitsy zany hoe olona mipetrapetraka ao an-trano zany hoe mampiry-trano hoe tsy tiako mihitsy zany azafady aloha tena miteny dia hoe manasa vilia tsy tiako mihitsy zany fa noho ny nanompo an'i Jesosy vitako le manompo an'i Jesosy za tena mahita fampahitana fity tsy mangataka zany aho hoe za mevo misy olona tonga ao aminay mandondona ty vary 5 kilao menatra indray raisiko ve ty sa tsy raisiko tia ny trondro tia ny vary tia ny akanjo vaovao le amin'ny etikety tena mbola tena deraina za tena ozy izy ako hoe Jesosy tena ny aina kokoa le ny aina taty teo hoe mamerakitra hoe ty loka misy vola anaty posy dia hoe alefasy rakitra iny dia nalefako rakitra fa misy vola vaovao tena ozy izy ako hoe tena marina mihitsy le mamity eo fa tena mahagaka Jesosy tiako tenena zany dia zao hoe ny tsika zay voatondro hoe evangelista na pasteur na tsy pasteur ianao na olona tsotra ianao fotoana zao asa matoritory tsony fa tika hidirantsika ny lanitra io tahin Jesosy tompo ndao tiaka mafy an'i Jesosy sika tonga dia ndao tsika hitsangana avy hatrany dia ay mbola misy anankiray mipetra vetivety avy hatrany ary aloha tia mivoninahitra an'Andriamanitra fa Andriamanitra no miazona ny antsika ny zavatra nanao accident zany dia tena zavatra teny anankiray voateniko fotsiny tamin'ny fotoana nitrangan'ilay zavatra satria tena hitako mihitsy le izy za mihitsy no mitondra ny tomobile Jesosy zay fotsiny tena hoe io tenentsika mivavy io zany tena hoe miaino Andriamanitra ary mitazana satria le pneu anankitelo le semi-remorque mihitsy ny taty amiko niaraka tamin'le ridel zany raha tsy nisy ny fiarovan'Andriamanitra zany dia nitetezin'le pneu mihitsy satria tena teo alohan'le pneu mihitsy no ny fantatra taty amiko tena hoe isaoran'Andriamanitra satria
ny vavaka izay ataontsika isan'andro dia tsika indraindray mety tsy mahatsiaro fa Andriamanitra eo foana ary tena hoe amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny ora rehetra dia isorako an'Andriamanitra satria tena hoe tsy nisy naratra na ny kely ara raha ny olona nahita zany dia hoe tena ngaty sy maty ny sofera fa tena hoe Andriamanitra no mihazona ny antsika Andriamanitra no tena hoe miaro antsika zany dia misaotra an'i Jesosy satria ho anazy ny voninahitra ary izy ihany no meko dera sy lasa dia misaotra an'i Jesosy. Da hoary tsangana amin'izay zany tsika da tsika hisaotra an'i Jesosy fa sambatritsika manana mpanjaka sambatritsika manana n'ilay mihazona ny aintsika sambatritsika tena hoe tsy haiko hoe fa asandrato ny tananao dia tenenao amin'i Jesosy sambatra izay Jesosy manana anao misaotra ny amin'ireo vavolombelona be da be tena sambatra izay fa ianao mpanjaka anay ianao ny tomponay fa iza moa izay Jesosy no nasainao nofidianao mba ho afaka manompo anao Jesosy afaka minkoka aminao hoarina amin'ireo voary rehetrarehetra misaotra Jesosy fa ianao no mihazona ny ainay misaotra Jesosy fa na dia ora ny loza raha ny hita amin'ny maha-olombelona dia tena hoe faty no ao ambaniny zany Jesosy kanefa le chauffeur le mitondra le fiara mihitsy ary ny tena mijoro vavolombelona fa ianao no mihazona ny ainy misaotra Jesosy fa tena mihaino vavaka ianao indraindray izay tsy tonga saina ny amin'ny vavaka izay avoakanay ohatrany hoe indraindray manao tsenjery ohatrany hoe mandeha am-pahazarana kanefa na dia ohatrany am-pahazarana sy tsenjery ary reny Jesosy dia eninao dia raisinao dia everinao considérenao Jesosy dia azoninao ny fiainanay Jesosy mankasitraka indrindra misaotra Jesosy ny amin'ny teny izay pitsihanao aminay tsirairay avy foana isan'andro fa ao ambadiky ny fankatoavana dia manao zavatra tsy takatry ny saina ianao mamorona vola ny anaty poketra ianao miany andavanandro mpiainanay ianao misaotra Jesosy fa tsy ataonay ireny ho amin'ny tanjona azahoan-javatra fa amin'ny tanjona fankatoavana anao satria tianay ianao sarobidy aminay ianao Jesosy sambatra izay manana anao misaotra Jesosy ny amin'ny fitahinao ny fiainanay misaotra Jesosy fa ianao no manasitrana ny aretina ianao no manasitrana ny aretin-damosina amantaona ny maro ianao no manasitrana ny tsinay sy ny vavony ianao no mandefa bus rehefa manana etaeta izay andeha amonjy ny fotoana ty zoma hariva dia alindefasanao bus izay ary ataonao tonga aloha satria menao plasy eo amin'ny devant misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka raiso anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay misandrata Jesosy eto amin'ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Amen. Dao tsika tehaka mafy an Jesosy. Alléluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray nahatratra an'ity andro anankiray ity izay inoko fa ho andro hafakely. Amen. Ny hampahafakely anazy satria eo Jesosy manao zava-baovao isan'andro. Amen. Rentsika ve ny zavatra nataon'Andriamanitra teo? Andriamanitra mahatoky izy. Afaka hikasika ny rofy, afaka hikasika ny fanaintainana, afaka mamangy ianao, afaka mampisy izay ilainao any amin'ny toerana tsy eritreretinao rehefa manaiky ny sofinao hiaino ny feo ankahankato azy amin'ny fomba tsotra. Mirary mba hiaraka amin'i Jesosy tsara isika tsiraray avy. Aza kiviny zavatra mbola tsy hitanao mandroso fotsiny. Misy zavatra zao a 2002 nandray an'i Jesosy 2006 ohatro zao andro ohatro ny androany zao vesatra ny netiko tany am-panompon'Andriamanitra hoe sady hoentina mambavaka moa zany dia mivalombavaka ho atao pastery ianao tsy niala tany an-trano tsy nangataka eo mba ataovy pastery kisako ny anao pastery eo manao pinotsotrako todika ho an'izay pinotsotra manatrika atao zany fa Andriamanitra mahafinaritra. Tao anatin'izay misy zavatra nangatahako izay tsy mivalian'i Jesosy ilay izy fa ara-potoana
ary mijoro avombelona fa tamin'ny terinandro ity tamin'ny semaine faranantsika izao io a dia anisan'ny realizen'Andriamanitra somatsara famonjam-panaly izy famonjam-panaly izy fa Jesosy reto tena miaino tena miaino izy. Laotsika hijeriny salamo fa 17 dia misy hira zay mba angatahako dédicace amin'ny 90.8 salamo fa 17 angatahako mba ho affichena kely raha mba possible miaraka amin'ny fanampiny fanamasina sy ny ekipa rehetra vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy miaraka raha affichely izy dia vakitsika miaraka dia afaka mifampiantry kely. Ny anaran'i Jesosy isa 23 Andriamanitro ianao mitady ianao fatratra mangetaetanao ny fanahiko maniry ianao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina ahitako ny herinao power sy ny voninahitrao glory fa tsara no ny aina ny famindram-ponao ny molotro hideranao toy izany no isaorako anao raha mbola velona koa aho amin'ny anaranao no anandratako ny tanako ary toy ny vokitsoka sy tavy no avokisany fanahako ary amolotra falifaly no hideran'ny vavako anao. Joro avombelona manaraka dia anao an'izay hira izay tsika. Indray andro nisy ramatoa bevoka izy dia rehefa divoteraka dia saika tsy azo le zaza satria nikendain'ny tatipotra zavatra nahavariana teraka somatsara an'le zaza tsy kenda ny tatipotra ary mitory teny izy andro amin'ny maraina. Alleluia. Ianao tonga eto io a misy programme an'i Jesosy ho anao raha ny tiany devoly a dia ho ringana ianao ary tsy tonga eto ambonin'ny tany fa ny tian'Andriamanitra ho anao satria tian'Andriamanitra ianao dia misy programme zay mbola tsy vita tian'Andriamanitra iarahany miasa aminao. Tena kaikinao a mbola tsy tapitra ny fiainanao hoe a mbola misimisy ny zavatra miandro hoe a miomana tsara hoe tiaka mavintsika ho an'i Jesosy. Deo tsika nambaran-kira fa Andriamanitra ny etahitantsika izy ny faniretsika ary angatakitsika mba tena ho eo ny fanampiny atonga tsika tena hifankahita aminy hiombona aminy iray aminy hikambana aminy zany ny tsara indrindra. Ava fontananao dia ataontsika hiombona ankasitraka an'i Jesosy ame voninahitra azy anandratra azy fa mandrakizay famindram-pony ary tsy misy faniriana mihoatra noho zany hoe faniriana an'Andriamanitra zany. Amen. Tudo já faz.
etaeta mafy anao ny fananay tompo ny fanaiko manirana maniriana
Alléluia. Mbola misy hira anankiray angatahako zay koa zany raha mba mety. Le na moa le mpandresy na moa. Mandresy aza miendro olo nareo vedety. Le dao toka dia hitehaka mafy an Jesosy tsika. Alléluia. Alleluia. Zafato atsika menakavy ny ety dia alléluia. Afofainy amin'i Jesosy ny tananao dia mifaly mankasitrahan-terao Jesosy a. Sokafo vavanao dia maneho fakasitrahana. Alleluia. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Misaora ny amin'ny fandresenao. Hey! Asiorakoraka mafy an Jesosy. Io anticipo
sandratray ny tananay iray aminaran'i Jesosy. Sokafanay ho anao ny fonay. Manandatra anao ny fanahinay. Sotra ny amin'izao maraim-baovao zao. Sotra fa ianao no nitarika anay ho tonga soa eto amin'ity toeran'ity fa eto izay no andrianao. Iaona aminao, ifankahita aminao, iombona aminao sy iray aminao. Sotra fa ianao no mitantana. Tsy misy maharombaka izay ho tananao. Tsy misy. Dia misaotra betsaka fa izay rehetra mbola isan'ny menao tombonandro. No velominao. Mankasitraka iray aminaran'i Jesosy. Mbola mangetahidy izay ny andre ny teny avy aminao. Izay tianao ambara aminay. Ahafahanay mamakivaky ny tontolo andro androany. Amarananay ny herinandro vita teo. Idiranay amin'ny herinandro vaovao avy aminao. Mitenena Tompo, mpafataro anay ny eo am-ponao. Ary ataovy mahay mandray izay avy aminao izay. Tsy mandre fotsiny, fa sady mandray ny mankatony mampiatra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Maza hotoerina vetivety ary. Mamerina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary indrindra manonona ny fiadanan'i Jesosy amin'ny fiainantsika. Teneno ny akaikinao fiadanan'i Jesosy aminao hoe. Amen. Ny loha hevitra hitondran'Andriamanitra antsika ho ao am-pony mba halalantsika izay mahafinaritra an'Andriamanitra azontsika hijoroana dia nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy mampiaina antsika ny finoany. Jesosy mampiaina antsika ny finoany. Tena akaikinao Jesosy te hampiaina anao hoe ny finoany hoe. Marika 2:12 no anomboantsika azy. Isy fanasitrana indray andro amaraina. Isy fahagagana indray andro amaraina. Satria eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sasy ianao. Isy valim-bavaka indray. Isy kasika indray. Isy fiovana indray. Isy toetra mitsimbadika indray androany. Avy amin'ny fahatongavan-tsaina sy fanapa-kevitra. Vakiko aminaran'i Jesosy Marika 11:22. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra. Manana lay karazana finoana tahaka izay ananan'Andriamanitra. Anano lay finoana ao amin'Andriamanitra. Anano ilay finoan'Andriamanitra. Eto Jesosy dia manaitra antsika fa izy dia manana ny finoany manokana. Izay dingana ao aorian'ny finoanao manokana. Matthieu 15:20. Matthieu 15:28. Menaran'i Jesosy. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao. Eto Jesosy dia manondro fa manana finoana manokana azy ao am-pony ty vehivavy ty. Dia hozy Jesosy, raha vehivavy lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao, dia sitrana ny zanavavy tamin'izay ora izay. Io vehivavy io ary kananita, izany hoe vehivavy jentilisa. Ny finoanao na ny finoko dia Andriamanitra mampitranga izay irinao. Ao zao misy miteny hoe tena raha zay, na dia izay ary ny dingana dia efa milamintsika. Ya, mety milamina ianao, fa Andriamanitra mbola tsy tafandromanitra satria tsy mbola zay ny dingana tia ny isy ianao. Ny tian'Andriamanitra isy ianao tsy ny finoanao fa ny finoany
ao anatinao ary afaka mampiasanao. Efesiana 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa Andriamanitra mampiasa amin'ny finoany dia tsy mionona izy amin'izay irianao, takatry ny fanirianao, takatry ny fangatahanao, fa miditra tsehatra Andriamanitra manatanteraka an'izay iriny ho anao. Da tsika isaina hoe atraiza ny planina faran'izay miketrika indrindra saintsainao anao sy ny ankonanao, fa Andriamanitra manana planina lehibe lavitra, ambony lavitra, mavesatra lavitra, lalina lavitra, tsara lavitra. Vakiko aminaran'i Jesosy, Efesiana 3:20. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, Andriamanitra ny mahay manao mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika, mihoatra lavitra noho izay rehetra heverintsika, araka ny hery izay miasa atao amintsika. Ny finoan'Andriamanitra dia miasa rehefa feno Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny feno ny toetra n'Andriamanitra. Ny finoan'Andriamanitra dia misy toe-panahy ao ambadika, misy toe-panahy fiadanana, fahatonina, tsy mora tesitra, tsy mora sorena, tsy mora tohana, an'le finoan'Andriamanitra ny mahazo aina sy miasa. Ary rehefa miasa ny finoan'Andriamanitra dia tonga dia midepasy izy, mihoatra ny fetra ny finoanao. Ny finoantsika mantsy dia voafetra. Voafetra eo amin'ny zavatra rentsika, voafetra eo amin'ny zavatra fantatsika, voafetra eo amin'ny zavatra hitatsika, voafetra eo amin'ny vavolombelona rentsika. Fa rehefa miditra tsehatra ny finoan'Andriamanitra, satria mahazo ain'Andriamanitra fa tsara toetra ianao, dia misy zavatra tsy mbola ny saintsainao ho ataon'Andriamanitra. Misy zavatra mbola tsy nangatahanao fa hitan'Andriamanitra hoe mety be aminao io dia ho ataon'Andriamanitra. Misy zavatra izay tsy mandalo ao an-tsainao ary na resahana aza dia na ianao raha miteny hoe tsy possible zany, fa alohan'ny fiafaran'ity taona ity hiasa Andriamanitra ao ambadiky ny toe-panahinao mety hanokatra an'izay lalan'izay ahatonga anao hisitraka fandronana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tena misy io fa aza variana, tena misy io fa aza variana. Indray mandeha zay rehefa tany Korea Atsimo, ianao moa zany rehefa mandeha any dia araka ny isan'ny andro ny isan'ny aksesoaran'akanjo hoentinao, na ny bakiraro zany na ny ambony rehetra. Tsy hay hoe naninona fa lany meloa ny balany bakiraro. Teo zany zay ny saintsaina inona no atao angataka amin'ilay olona mahamenatra. Ianao efa sady asaina tonga any tsy ampy bakiraro, azonareo nga male izy. Nefa ianao koa tsy afaka hikiraro tsisy ba satria ianao pastera. Tsy midika ireo zany hoe le manao kiraro tsisy ba reny tsy pastera, fa le événement sy le cérémonie natrehanany ilana ba. Hitanareo amin'izay ve? Eo am-panamboarana bagage eo zay sy pastera, izy miresaka amiko hoe tena olona ataontsika amin'le bakiraro. Niakatra avy any le tompotrano amin'le tsy hoe moana izy, fa fiteny tsy mitovy izy, miteny koreana zay miteny gasy, fa avy any izy nikitikity amin'ny fanamasina anome bakiraro. Mety hiteny ianao hoe valim-bavaka bakiraro koa ve? Mirary mba tsy hahita an'izany ianao hoe misy zavatra tsy azonao anaovana ninninina, any tany lavitra tsy azonao etsona nizaniza. Fa tena Andriamanitra amin'ny firenena rehetra. Zavatra tsy azonay an-tsaina mihitsy hoe ianao tsy hoe mijery le tompotrano dia manamboatra maso hoe dia mety manontany izy hoe misy banga dia ohatrany hoe manao hoe ba. Fa Andriamanitra tonga dia mampifanandrify Andriamanitra le zavatra ilainao, tsy hainao tenenina amin'le olona manana an'le izy, tsy tianao hitenenina ary le olona koa tsy hoe manantsafidy be fa to dia ampiasain'Andriamanitra ny zavatra rehetra hiara-iasa azy soa atateraka amin'ny fifalian'ny zanany ara
vanim-potoana ary mino fa matoa Andriamanitra mampatsiaro an'izany témoignage zany androany maraina isitraka an'izany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Maneke anina toetra tsara mba ahafahan'ilay finoan'Andriamanitra mahazo aina. Io finoan'Andriamanitra io dia azontsika resahana koa ny amin'ny finoana an'Andriamanitra fa tsy finoana zavatra. Galatiana 4:20 Paoly apôstôly dia nijoro avolombelona zao nambarany amaran'i Jesosy. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana, tsy izao intsony velona fa Kristy mivelona atao anatiko. Fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoany zanak'Andriamanitra. Na tonga amin'ny Paoly nijoro vavolombelona fa velona, tsy velony finoany izy, fa velony finoany ilay zanak'Andriamanitra izay Jesosy. Ka raha te ho velona ianao dia tsy maintsy mifandray amin'i Jesosy ianao, satria izy ny fiainana, izy ny fiainana mandrakizay, ary izy ny fitsanganana, izy ny fananganana ny tena amin'ny maty, izy ny fahazavana, izy ny vavahadin'ondry, izy ny mpiandry tsara, izy ny lamatoa amin'ny zavatra rehetra, izy ny mpanasa, izy ny mpamafy, izy no voaloboka, izy ny tena voaloboka, izy ny mofinaina, izy ny zavatra rehetra. Izay rehetra saintsainao dia mety tsy apoizinao fa Jesosy izay. Ery Jesosy no herin'Andriamanitra, fahendrena Jesosy no fahendren'Andriamanitra, Andriamanitra Jesosy no Andriamanitra, mpamonjy Jesosy no mpamonjy. Akama iny teny hoe akama mihitsy moa tsy avy amin'ny teny grika hoe teny grika hoe akamos. Vazivazy zany asody hoe nianatra izay hoe avy amin'ny dika teny grika hoe akamos. Enjehan'ny olona amin'izany indray ianao mba hiarahantsika mele izy satria tsara ny tompontsika. Iverina kely any amin'ilay afatra tamin'ny herinandro ambony anomezana antsika ny fitohizany anatin'ity ilay hoe Jesosy mampiaina finoana ity, dia misy point fa mbola resahantsika. Jauna 19:28 amin'ny anaran'ny tompo eny tsara aloha Jesosy mamita ny zavatra rehetra ho anao. Dia misy karazana fiainana mifanaraka amin'ny fahafantaranao fa miatrika zavatra efa novotain'i Jesosy ianao. Tena akaikinao Jesosy tenena izy Jesosy hoe namita ny zavatra rehetra hoe ho anao hoe tavereno androany hoe efa vita ny zavatra rehetra hoe. Jauna 19:28 ohatran'izao ny tokony fahatsapantsika, io le isan'ny fiainany faritana amin'ny fomba fisainany mianaran'ny tompo. Ary rehefa afaka izany dia fantatry Jesosy, manina hono hoe fantatry Jesosy fa vita ny zavatra rehetra tamin'izay. Koa satria Jesosy ny modely, raha Jesosy ny nahafantatra fa vita ny zavatra rehetra, zasy ianao koa mila mahafantatra fa vita koa ny zavatra rehetra. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Mialohan'ny azo fijaliana dia niteny Jesosy ao Marka 10:27 hoe miaraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia azo atao. Avec Dieu tout est possible. Zany hoe rehefa miatrika ianao dia mampanantena Andriamanitra fa azo atao le zavatra trianao. Na ihany koa hoe vao atao le zavatra atreanao fa azo atao. Vao atao azo atao. Mazava ve zany? Vao atao midika zavatra mbola tsy vita. Azo atao mamelona fanantenana ao anatinao fa ninninina. Dia mitsiky Jesosy miteny hoe mety raha eto zay ianao manontany hoe Jesosy possible ve fiainako avy ato dia tonga ato? Dia zao mivalina possible. Na inona saintsainao ary Andriamanitra mampanantena fa na ny impensable tsy mandala ao an-tsainao, na ny incroyable tsy takatry ny finoanao, inimaginable tsy takatry ny imagination anao, intakatrable tsy takatrao. Fozy Andriamanitra mbola afaka ataoko koa ary raha endry tsara eo ianao alohan'ny faran'ny taona ho ataoko le izy. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Tsika ireo ne manana intérêt hanova toetra, manana tombontsoa be isika hanova ny ao anatsika.
ifanaraka sy ampahazoaina an'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra mahazoaina miasa eo amin'ny fiainantsika. Teo amin'ny fijaliana izy Jesosy vitaiko. Rehefa ny vitainy dia vita. Ny Andriamanitra zany rehefa miteny fa ho vitainy dia tena vitainy tokoa. Dia androany zany ianao miatrika an'Andriamanitra efa nahavita fa tsy hoe Andriamanitra vao anao. Le ao anaty mihitsy misy zavatra mila ovaina aingana be nefa ilay izy tsy afaka miova ho azy. Fa arakaraka ny fandraisanao amin'ilay Andriamanitra namita no ahatonga ho tonga saina fa tena efa vita tokoa ilay izy. Ty resaka ty zany tsy hoe formation anamboarana ny sainao, tsy ao ambadika formation ilay izy, fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no maritra ny hahamasaka an'ilay izy ao anatinao. Raha ianao zany ny mpifandray amin'Andriamanitra indray mandeha isa-taona, tsisy ninona azonao ilay resaka. Satria anatin'ilay indray mandeha isa-taona tonga saina hoe vita ny zavatra rehetra. Tondro io masa fa voavoaka etsy fotsiny ianao dia ahoana zany nanaovana an'ilay izy. Satria le fifandraisanao amin'Andriamanitra mahatonga an'ilay izy tsy masaka fa tsy hoe ilay izy tsy marina. Tenenina akaikinao mifandraisa tsara amin'Andriamanitra hoe. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra foana ianao, isaky miona aminy ianao dia ampatsahiviny vita ny zavatra rehetra. Isaky miona aminy, isaky miona aminy. Ny efa rany mifindra ao anatinao le fahatsapana. Ay tokoa ke moa araka le niteneniny tamiko foana, isaky miona aminy efa vita ny zavatra rehetra. Zay ny mahatonga anao hoe courage. Rehefa miona amin'ny olona isaky miona aminy dia courage foana ny teneniny. Tonga avy any ianao. Misy zavatra mahakivy courage. Lasa indray miatrika ady any. Lany le courage nentina avy any dia miverina indray avy eo. Tsy tokony ho lany satria miepita zay ananan'ilay olona mifampiresaka aminao. Zay no mahatonga antsika tsara raha ifampiresaka amin'i Jesosy foana matetika amin'ny fotoana rehetra. Dia isaky miresaka amin'i Jesosy ianao dia ohatran'ny ianao zany vao andeha andahatra. Tompo, reto ny problema amin'ny herinandro ity dia zao ny tenen'ny Tompo vita. Isaky miona vita. Ianao zany vao hiteny Jesosy vita. Mavelo aloha vita. Mahazo miteny kely hoe vita. Dia ho hitanao fa navavaka ataonao orinan'izay ary iova. Tonga dia saotra Andriamanitra fa efa vita zany na dia mbola tsy miteny ary fa vita zany ilay izy. Ty problema trehako ty zany problema efa vita. Ty zavatra mampiady saina. Maninona zany miady saina amin'ny zavatra efa vita? Izy fotoana zay namonjy mariazy. Fa tsy niasa saina mihitsy. Hoe ho tonga any dia hoe tsy sakafo nataoko fotsiny izay natongava amin'ny vatabeko sy ny vatabe amin'ny vadiko ny ara-tonga tamin'ny fotsiny izay fa nanana finoana. Fa tsisy mifanasanasa zany dia hoe pisy asioany telo. Inona tokoa rehefa tonga tao mody asaina mipetraka ianao ohatrany tsy hitanao aiza mpikarakara anao ahoany ty raharaha ty. Fa ohatra misy toko zany ao anatinao hoe matoa misy latabatra mivelatra raha angaty misy zavatra vonona ao amena. Dia ohatra maneneno ny vavony fa hainao mampahery calme fotsiny aloha fa ho avo amin'ny fotoana tsy haneno ianao. Ohatra zany tokony rahantsika amin'i Jesosy. Misy zavatra tsy ampy ve eo amin'ny fiainanao? Calme fotsiny azo atao ampisaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany. Fa ao anatina fotoana fohy, ao anatina lalina tsy ho takatry ny sainao. Le lalina tsy leritreretinao satria ianao zao miketrika hoe amidiko ny fiara pastera dia avy amin'ilay fiara azahoana vola anaovana an'ilay ohatr'izao dia afaty mikaty dia atsofoka avaty dia averina aty. Teo zany Tompo hoe raisy fotsiny ilay izy dia aza amidy fiara va inona teo taitaina be tsy aleo. Tiako misy fiara fanindrony koa va inona isaka ny amidy toerany tsy oza misy miteny le izy ny amora amiraina ohatr' zany ny fiara ty le zao mbola tsisina dia asy tsikitsikina revirevy ohatr' zany fa ho avy io. Ny problemanao tsy manao ohatr' zany anao fa miatrika tokotany ianao dia vovoka ny hitanao. Tsy mahita ianao tonga dia misy fiara milahatra. Tsy miresaka hoe materiel be fa tiako hotsapanao fa raha materiel raha vitan'i Jesosy raha zany fa tsy zay ny ifantohana. Tsy zay ny ifantohana fa le fonao tsy mahita an'Andriamanitra mihitsy mahatonga ilay izy ohatrany hoe tsy ananany. Ananany eo.
sady ananambobaka be nefa koa atao fiara roapolo amin'zato raha ihany ny azonao entiny ty fanatren'Andriamanitra isaky ny sabotsy maraina sa tsy zany sa tena hoe velomo fiara telo dia zava dia nitongotsy ny ilana tsy maintsy raha ihany tena kaikanao tsy maintsy raha ihany hoe fa afaka ifandimbiasana misy mihaino ve Jesosy namita ny zavatra rehetra ho atsika teo amin'ny azo fijaliana le possible lasa accompli le niteneniny hoe azo atao ny tao am-potsika zao dia hoe azo atao manova ny fiainako azo atao ny mampiakatra ny karamako azo atao ny mahita vady sady bokosy ny tsara tare manam-bola lava be mibokona be tsisy kibo Andriamanitra ny anome anao an'izany fa aza apetraka amin'izay ny critère aza apetraka amin'izay ny critère tsy mampaninina miresaka ho ampitovy sy ny tanora fa tsy ho lefa manambady so io mbola mihaino ianao vady ohatry ny ahoana vady ohatry ny io anao io mety io eto ambavako fa mety io sara ihany ny empoirany Isaka amen misy teny fikasana zay miafinao ambadika io vadinao io fa tsy sokafan'Andriamanitra zany raha tsy manaiky ny fonao ho an'izay célibataire manatrika eto apetrao ny critère Jesosy ny vady eriko mba homenao aho vady manana anao tonga avy any le tovolahy tsy haiko ny paozy de fomba manao paozy ny tovolahy fotsiny efa bebe taona mantsy tena tsy manao paozy de tovolahy tsony atso eo imasony eo ny telefony dia nio ny soneriany vao maneno ny soneriany manana azonao angamanty so dia misy mahainao an'izay ndray dia mody ho vaina ny sonerie misy manana discernement ny princesse atao trano hoe tsy mahadiaka ao an'Andriamanitra tsy voafitaka izany anao fa manazava fotsiny aho hoe mba to dia fatapatatrao hoe zanao toetra kely aloha milady manao programma fa tsy mandeha mivavaka tonga dia mitsangana izy sanatry tonga dia tsy tonga dia ohatran'ny paozy to dia hoenina be mody fanina ianao vavaka tsara inona tiako atongavana olona manana an' Jesosy ianao mety hiteny ianao ka izy anie tena ohatran'ny tsy anasy tsy midika ndray zany hoe tsy anasy izy tonga dia rosonareo mangataka amin'i Jesosy mba azo asa le Adama resako fa eva tsy any amin'ny eva izy fa Adama mihitsy mila miasa aloha aorianan'izay avy eo afaka mampahita fity Andriamanitra fa le critère ataovy Jesosy ianao aza mainky amin'ny zavatra mirenty ety ivelany no izy paster izy tsy ratsy toetra ary izy nanao fanekena fa tsy hamadika tsy hamitaka fa izy fotsiny tsy manana an' Jesosy hoy aho aminao hoe mazava angamba zay aza miditra aza idirana akory mendrasa tsara zay avy amin'Andriamanitra fa manjary ho sahirantsika iregleny ranomasonao orinan'izay tena izany zay ne voniny fa ndraindray ohatrany hoe efa fantatry zao dia mbola idirana dia fa tsy maninona vonampaherenao hatrany ny mpanompo ozy Jesosy efa vita miatrika zavatra efa vita avereny hoe mianatra miatrika zavatra efa vita an' Jesosy dia zao mampafinaritra an'le izy ilainy ianao tsy manana an'le fahatsapana mba hahafahanao mivavaka amin' Jesosy anana an'le fahatsapana aloha miatrika zavatra na inona ny inconvénient raha anananao le fahatsapana hoe vita ny zavatra rehetra nefa dinonao mivavaka dia tsy tratra ny objectif ny tompo satria ny objectif ny tompo tsy le zavatra mivitainy isitrahanao fa lenao miresaka amin'ny fotoana rehetra noho izany rehefa sendreo piatsenao ohatra ny manadino tamiko hoe vita moa sa tsy vita tena akaikinao anontany le namita hoe hitanareo hoe lasa mampifandray anao amin'i Jesosy le zavatra trehanao amaliny anao avy amin'le teny voarainao hoe efa vita le izy ka dia iny lasa mampahery anao miatrika hoe ty zavatra ty ne zany tsy zavatra vao atao fa zavatra efa vita fa ho apotran'Andriamanitra ara-potoana oviny io fotoana io ato satria ato ianao iova sa zao marin zao tena misy maika be eo iova zao ve ianao
tona mangatakandro kely mafinaritra izy zany misy fanantenana ihany amin'ity fikambanany ty alleloia enao no erany satria ny fiovanao ny mamaritra n'le fotoana anehoan'Andriamanitra anao mba hahafahan'le zavatra rehetra efa vita hitodika mba hisitrahanao nazy toy isika le teny tia no anisan'ny toyany tamin'ny heriny ao amin'ny Matthieu 22:4 naran Jesosy indro efa voavoatra ny nahandroko voavony ny omboko sy ny nafahako ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra mankanesa tia amin'ny fampakaram-badinareo ho an'izay afaka nanatrika tamin'ny heriny ka matadidy dia mino fa tadidiny zany amin'ny anaran Jesosy Kristy avy any Nazareta ho an'izay mety tsy afaka nanatrika tamin'ny herinandro dia famindrapo zany le teny averinandroany fa maso sisy manao amen zany hoe tety daholo zany tamin'ny heriny alleloia vita ny zavatra rehetra mba ho tonga any amin'le hoe vonona ny zavatra rehetra eny io tsara alohan'ny azo fijaliana azo atao tena kaikinao tamin'izany izy hoe azo atao dia avereno teo amin'ny azo fijaliana izy hoe vita taoriana ny azo fijaliana hoe vonona maheno tsara tsika zany hoe azo atao vita vonona avereno isa roa telo hoe ina zany ny aorianan'izay aroso aroso moa tsy zay ke le tononkira tsy maninona aroso ovina io ny aroso aiza ianao ry tenin'Andriamanitra Romanina 9:9 ho an'izay manana baiboly eo an-tanany dia sokafony Romanina 9:9 ny andininy fa 7:10 Romanina 8:19 anaran Jesosy fa zao zavatra ary rehetra zao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra ho ataoko amina fomba fiteny mazavazava kokoa sy lalindalina kokoa fa zao zavatra no vitainy Jesosy rehetra zao vita ka vonona dia miandry ny fampisehoana anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao Romanina 9:1 aminaran Jesosy remarka aloha tsy enao no maneho ny tenanao hoe zanaka fa ny rainao no maneho hoe zanany ianao taditsika amin'izay Jesosy nandeha Jesosy tamin'ny fankasitrahany rainy dia ny rainy no niteny hoe zanaka io amen amin'ny anaran Jesosy naseho tamin'ny kero zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika ny zanaka dia aseho amin'ny fanahin'ny fahamasinana zany hoe miaina fiainam-pahamasinana le zanaka vao aseho manoloana n'le zavatra natao vita sy vonona fa ahoana fanga mbola ilaina ny manamasina ny tena pasteur fanga tsy efa ampy raha ny fanamasina ny miditra tonga dia masininy fotsiny dia tonga dia masina be eo mandehandehany fotsiny efa masina ianao fa sady mila tehirizinao le fanamasinana anao mila manapa-kevitra ianao anamasina ny tenanao koa satria ny modely de Jesosy dia zao voalazany Jaona 17:19 Jaona 7:10 ny andininy fa 7:10 izy moa Jesosy Jesosy no Mesia izy ny Kristy izy no masina ary izy no masina indrindra fa mahavariana masina izy fa zao no teneniny anaran Jesosy ho an'reto no anamasinako ny tenako eny io eny
Jesosy efa masina mbola manamasina ny tenany. Zay ny mahatonga anao sy mahatonga no amasininy fanamasina mbola tsy maintsy miroso manamasina ny tenantsika. Zany hoe manokana ny tenantsika ho an'Andriamanitra sy ny sitrapony. Amen. Jesosy maneho anao ho zanaka andrasana. Zay le Romanina 8:19 teo fa zay ke voahiditra amin'izika atsika. Tsy hoe tsy hita kely le teny fa zany maika. Mianaran'ny tompo, Romanina 8:19, fa zao zavatra ary rehetra zao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Ny fiainan'i Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy dia Jesosy tsy miandry fa andrasana. Dia tahaka izany koa ny zanak'Andriamanitra tsy miandry fa andrasana. Fa rehefa manatrika fotoana toy izao ianao dia tonga aloha ianao fa tsy andrasana. Miantsatsy dia rehefa ny ampiasana koa dia tsy hoe zay no entinao any amin'ny patron anao any rehefa sady efa ianao zany sady efa tara ny mbola tonga avy any dia manontany zany le lehibe. Fa maninona ianao ny tara? Ka ny zanak'Andriamanitra tsy miandry fa andrasana. Manana fahendrena. Tsy any ampiasana ianao no andrasana. Fa ny zavatra rehetra homanin'Andriamanitra tamin'izay vitany sy vonona no miandry ny fampisehoana mahazanak'Andriamanitra anao. Tandremo foana ny ponctualité. Amen. Ajao ny ponctualité. Rehefa mitsoka ny trompetra, aza mangatakandro, to dia nara miakatra. Zay ke ponctualité fa tsy hoe ho any amin'ny talety vetivety a. Ereto avy nara miakatra. Manjavona daholo zay tokony anjavana. Rehefa miakatra ianao. Tsisy tsara ohatran'izany. Miakatra daholo tsika amin'ny fotoana tsoka ny trompetra satria efa vonona. Tsy ianao no miezaky niseho fa Andriamanitra no maneho. Averiko tsara fa tena ngeza be le izy a. Tsy ianao, tsy za no miezaky niseho hoe zany e zanak'Andriamanitra e. Tsy mila tenenina zany. Tovy tsara toetra fotsiny ianao dia hitan'ny olona ohatra ny zanak'Andriamanitra iny a. Ny antony mahafinaritra be miresaka aminy. Izy tsy mikitakita. Tena tsy miteniteny foana. Tsy mba mpiteny ratsy zany izy. Ary sendra mety tafanao fadisoana ianao aminy a dia tsy hitanao zany mihitsy ny tareha miova ka manao teny mandatsa sy teny maneso na teny na manitsaka anao zay rehefa sendra resy ianao. Tena zanak'Andriamanitra iny olona iny. Zanaka ianao a satria maneho ny mahazanaka anao eo amin'ny fitondra tenanao sy ny fiainanao. Dia tsy ianao no miteny fa Andriamanitra maneho anao. Stefana zao tsy niteny hoe za zanaka fa tonga dia Jesosy niteny hoe anahy iny. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny 5:5 ka hatramin'ny 9:1 misy ho dingadingany kely fa ezahako fitinina anaran'i Jesosy. Fa Stefana feno ny fanamasiny nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavan'Andriamanitra. Dia misy dinganina kely. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanentsy tadiny ka indray nirodana taminy dia nanroka azy hoe nivelan'ny tanàna torabato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilany tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Zavatra nitranga teto a. Nijoro tamin'ny fitoriana marina Stefana dia tsy zakany olona. Ny fahendrenana na Stefana koa tsy mitovy mantsy mananatra zaza sy mananatra olon-dehibe. Zany koa mbola ianarana. Nisy olona somary loha olona teo dia nefa izy a le nentin'le hafanampo fanamasina no nampiasa azy a. Fa fanamasina koa moa mpianatra anao a takta fomba ahafahan'le mesazy a miampita. Tsy midika zany hoe tsy sitrapon'Andriamanitra nafatesana, tsy zay le tiako tenena fa le fahendrena mila anana le tiana mampitaina. Dia zavatra nitranga tsy zakan'ny olona tonga dia nefara torabato avy hatrany dia lasa martiory Stefana satria tsy izy nanolotra ny tenany. Jesosy sakrifisy fa Jesosy tsy martiory taditsika zay Jesosy zay. Satria Jesosy tsy hoe natolotry ny olona fa izy nanolotra ny tenany. Fa i Stefana indray martiory tsy nieritreretina izy fa tsy maintsy natrehany ary teo izy ny maty. Dia zao tao anatin'le nahafatesa amin'ny Stefana martiory io a teo Saoly. Saoly anisan'le naprisy trao apio tao vaty le bebe kokoa tsy maty tsara. Zareo mbola tsy tena mialaina tsara. Trao mahavariana olona mandinika ny didin'Andriamanitra dia faly amon'olona. Hitanareo amin'izay ve? Misy zavatra tsy ampy raha vao tsisy Jesosy.
raha voampiarinao be fotsiny didin'Andriamanitra ka tsy mandray an' Jesosy ianao dia izy zavatra tsy mety eo satria Jesosy ny fataterahany lalàna tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Asan'apôstôly toko 7:5 taizy Jesosy ny naneho an'i Stefanina rehefa iseho amin'ny Saoly mianaran'i Jesosy rehefa nianjera avy teo amin'ny sova. Asana Actes des Apôtres chapitre 9 verset 5. Mianaran'i Jesosy ary hoy Saoly fa izy ianao tompoko, mba asako izy manifestation na hazavana be tena tsy olona dia mavita amin'ny teny izy fa izy ianao. Tonga dia niteny Jesosy, za no Jesosy izay enjehanao. Toy izy Saoly, tsy hainao ary nienjehako fa le Stefanina inika. Tonga dia nitsangana Jesosy, raha vao mikitika ny Stefanina ianao, kitika. Iza ny naneho an'i Saoly fa tena izy Stefanina? Jesosy. Tsy Stefanina ny teny hoe aloha ny afateka te hijoro vavolombelona za fa tena izy ene zahay aza mbola tirana koa no aza mbola tirana olo vata tena izy ene zahay raha zay no nataony Dios tompo teo amin'ny seza fiandrana miverina mipetraka izy satria lasa nanamary tena. Tsy niteny mihitsy Stefanina koatra le hoe azy isaina hoeliny ane zao. Ny olona rehetra niteny zao koa ve dia zanak'Andriamanitra maty. Fa Jesosy no niteny tamin'ny Saoly. Saoly no niteneny satria Saoly le teo namono, le nitarika le famonoana mihitsy tonga dia sehoany Jesosy hoe le nataonao tamin'iny nataonao tamiko e. Ohatry ny vonoana fanondrony rehefa namono an'iny ianao satria iny Stefanina iny zanako. Dia saintsainao ane hoe miala vany ny rain'le zaza ny daroanao. Tatsika tambola kely ianao zany dia le mamonomono na le zandry na le faible reny dia ataotaonao. So moa zany fa tonga eto ianao dia mandray an'izany lesona zany dia mba miova ianao dia afaka hiavana amin'izay olona zay raha mbola hitanao izay olona zay dia mba afaka makany an-danitra miaraka nareo. Vavaka mba tsy ho lasa polisy izy. Sendra ny tamika ianao anatin'le ny an-dalana iny hitany hoe miarabanao ry lay nampahory tamin'ny mbola kely. Ho hitako eo izay valiteninao manaja mese polisy sefy ambony sefy rehetra sy ny anina dia ahoana tompoko inona ny azo atao sao dia isotro kafe. Tena akaikinao manaova soa e. Raha sendra nisy ny tsy nety taloha hoe ibebao amin'i Jesosy hoe fa azo ny fafana zany hoe fahazahodiana fanina hoe tonga dia niseho Jesosy iny Stefanina iny izy iny zanak'Andriamanitra iny. Ohatr'izay le fanehoana mirary sy maniry amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy rehefa maty ianao voatenena fa zanaka fa ho aseho an'Andriamanitra amin'ny manodidina anao amin'izay olona petraka Andriamanitra any amin'ny lalam-piainanao fa tena an' Jesosy ianao, novidian' Jesosy ianao, nofidian' Jesosy ianao, nantsoan' Jesosy ianao, manana an' Jesosy ianao, maneho an' Jesosy ianao. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Mino fa taorianan'izay io Saoly io nangetaheta hoe wow, hay ohatr'izany kely izy. Diso aho zany namono an'i Stefanina satria aika tena izy ny lalana nandehanana. Aika tena izy ilay Jesosy izay nenjehako. Wow, raha mba zako zao mba hiaina ohatran'izany vavolombelona zany hoe mijoro eo amin'ny toeran'le olona Andriamanitra. Tena mba tiako zany ozy izy Saoly. Miseho indray Andriamanitra tamin'ny Ananiasy. Ananiasy, eny tompoko, misy olona nyrahako anao. Saoly ny anarana. Saoly izy, Saoly l'assassin, Saoly le tueur. Ny fomba fitsoana azy koa dia hitman. Oko izay ny fijerevana filma. Fona Jesosy. Tozy izy Ananiasy, le mpamono iny ampatsiviko anao tompo fa izy namono an'i Saoly, izy namono an'i Stefanina. Tena be dia be, cousin koa no ampidiriny fonja.
problema be ny mahazo ny fikambanana amin'izao ny amin'ny fisian'iny lehilahy iny raha mba mety indramiko ny tenin'ny salamo so kely klitiklity kely salamo salamo zay ohatra izany ny salamo nataony Davida alefa asika nefa tozizy Davida tamin'izany ohatra le film tsy manaraka ireny ny feo sy ny anina raha lamba sy ny fiara-miasa kely isa roa telo Jehova jereo reo fahavaliko ireo vonoa izy azonareo ve le de gaga Andriamanitra hoe ianao ve miresaka amiko dia asainao vonoko izy zany nataony Ananiasy teto namono ny kristianina izy iny aoka hipotsaka ny voamasony za tsy anasitra anazy ny angatahako reo mba halemy mihitsy izy ary mba ho faty ary mijalijaly ozy izy Jesosy Ananiasy 9:10 mandehana fa fanaka voafidy Saoly zany maneo any Saoly fa ana Saoly Stefana nyteneniny tamin'ny Saoly hoe ana Stefana Saoly ndray nyteneniny tamin'ny Ananiasy hoe ana Saoly androany hiteny any ambadimbadika any Andriamanitra fa azy ianao satria mety ianao teneno kekinao raha vo tsy mety hoe ny ao anatinao dia tsy mety ny fiainanao hoe aza maniry loza olona aza maniry kizo olona aza maniry fahavoazana mety ohatr'izao le fahatsapatsika fa dia efa diso enganyemba ho reny zay tsapako sareko mba ho fantany ny alalan'ny ratra ataopoko avy amin'izay nataony tena kekinao izy koa ry nefa maratra ny ambadika any hoe tenenao izay izy koa ary mba tsy fidiny hoeko dia teneniny akaikinao ianao zao ny botonga eto hoe dia sitranina le ratra hoe tsy mahendehaka ho an'Andriamanitra saintsainy fa iny ny olona anankiray iny izay hiverinao fa mety nanimba ny lasanao nanimba ny fiainanao nanakana ny anjara tsara tokony ho anao izy mihitsy pastera no ny tsy valana hitako mihitsy tao ampiasana za tonga amin'ny valo izy amin'ny valatsaka 5 tonga eo alohako misy kopokopy zay toatra misy rano aririny zay ianao tsy mahafantatra fahavony sordite izy amin'iny fotoana iny dia nisy ambony tsy laniny dia mba nareny koa satria ny sainao efa donto be maloto velona be zay dioviny rany Jesosy androany dia lasa mora misaintsaina zavatra ratsy nefa olona avy misordite hitanareo amin'izany ve na olona efa mamosavy ary dia raisiny ohatry ny olona misordite somaty izy fa matory ohatra izany no misainan'i Jesosy aza misaina olona ho mpamosavy saintsaina izy olona mpisordite zay zany izy lesona androany ianna mpamosavy na hoe anao koa zany ianna dia mpisordite ndao tsika tsy tsara olona manjary zay no hitsaran'ny olona antsika ndao tsika tsy hanao fanoharana olona toy izany manjary ataon'ny olona fanoharana toy izany koa ianao zany rehefa le miteny hoe ry any ireny ohatra ny tsy matikololo ohatra ny hafahafa izy ireny fa ahoana ohatra ny mety manao zavatra ireny dia fataro fa amin'iny ora sy taoniny any ambadika misy olona koa miresaka hoe ry any iny koa ohatra ny manao zavatra iny nefa ianao mahalala fa ianao tsy manao an'izany fa ianao efa an Jesosy ary efa nandao an'izany raha sendra nanao an'izany ary ianao taloha satria fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy tiany Jesosy zany fa mibanjina azy tsy mila mampiasa fitaovana tonga dia direkta izy Jesosy ny fifandraisana tian'Andriamanitra nananao aminy Stefana to dia nisehon'i Jesosy Saoly dia naseho an'i Jesosy hoe Stefana iny ana Saoly koa to dia nitenen'i Jesosy koa Ananiasy hoe Saoly koa ana ka sao dia ianao le isehony tampoka androany hoe ana iny le olona ankalanao iny foana iny
azadiny fa boky petera dia manambara fa ny olona izay nantsoka amin'ny voninahitro sy ny fahatsarako izy izy. Ilay olona tsy tianao iny zany a antsoiny Andriamanitra amin'ny fahatsarany. Misy fahatsarana miandry zany ary misy fahatsarana voahomana miafina ao ambadiky ny fifidianan'Andriamanitra n'iny olona iny a tsy tokony hanamelohanao azy na anilianao azy. Isika ianko dia mila manaiky ho taria amin'ny fanahy satria Romanina 8:14 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe izay taria amin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Romanina 8:15 fa tsy nandray ny fanahy-pandevozana ao amin'ny tahotra indray nareo fa nandray ny fanahiny zanaka natsangana izay antsontsika hoe abaray eo. Tsy matahotra satria zanaka. Tena kaikinao tsy matahotra satria zanaka hoe. Romanina 8:16 ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ty le anisan'ny mamaritra an'ilay hoe fiombonana lalina. Misy fotoana ny ray aman-drentsika efa miresaka an'ity foana ilay hoe deep communion. Ohatry ny ahoana ilay communion rehefa lalina. Ny communion rehefa atomboka ao miaraka amin'ny fanahy masina. Dia zafady ny pasteur Njive manasanao ampitiavana tompoko. Ohatry izao misolo tena zany a mba manao fanahy masina zany androany voninahitr'Andriamanitra irery any a dia pasteur Njiva zany manao pasteur Njiva. Alléluia. Dia ny communion voalohany a mitarika amin'ny fanahy masina dia manaiky ho tariana ilay olona. Manaiky pasteur. Dia misy fotoana ohatry hoe variana kely tamin'ilay pupitre ratsy zany. Dia manampy ny fanahy variana mihitsy pasteur dia manampy ny fanahy masina mampitodika ho any amin'ilay objectif an'Andriamanitra. Communion dingana voalohany. Faharoa. Eto pasteur miara-mamindry isika. Droite gauche, isa roa telo, droite gauche, droite gauche, droite gauche. Saotra pasteur. Merci pasteur. Inona mahasamihafa an'izy roa teo? Ilay anankiray mitarika ny fanahy masina dia mbola misy adiady kely. Fa ao anatin'ilay ady a présent Andriamanitra manampy ianao a mba tsy hanoty ianao, mba tsy hanondrana ianao. Rehefa manomboka zarinao ny fiainanao mandeha any amin'ny safidin'Andriamanitra ilay nilavy ny Adama tao Edena dia manomboka hiara ilaza ny fanahinao sy ny fanahy masina miara-mamindry nareo any amin'ilay tiany Jesosy tonga dia tsy misy elanelana. Dia iny a possible efa niainanao tanatina fotoana fohy. Dia iny le tian'Andriamanitra mba aharitra mandritry ny androm-piainanao sy ny alim-piainanao. Tengasy matsy mazava be. Raha mitsodrana zany hoe aoka ianao ho arovana mandritry ny androm-piainanao dia amin'ny alina ianao zany tsy fiarovana andro ny voatononako. Noho izany kompletentsika izy a androm-piainanao sy alim-piainanao. Dia iny le mianatra amin'izay tsika hoe vao miteny Andriamanitra dia renao mihitsy hoe efa any koa ianao. Afatika Andriamanitra ho pratika izany teoria izany. Mianara miaraka amin'ny fanahy masina. Amen. 9:17 amin'ilay Romanina 9:9 aminaran'i Jesosy. Ary raha zanaka dia mpandova. Sady mpandova an'Andriamanitra no piray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy. Poa manaraka. Ina moa titra androany reto? Jesosy mampiaina antsika ny finoany. Jesosy mampianatra antsika atokony ray amin'izay tokony ho antsika. Izay koa ilay fiainana, ilay finoany ny zanak'Andriamanitra. Ho azavaina. Matthieu 6:8 ianaran'ny Tompo. Koa aza manahaka ny jentilisi nareo fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aza nareo. Luc 11:11 ianaran'i Jesosy. Fa iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazan-drano no hanome azy menarana hosolo ny hazan-drano. Eto Jesosy mampianatra fa isika ray aman-dreny rehefa angatahany zaza mofo dia tsy vato no mentsika azy satria itsika ihany ny lany vola ho any amin'ny dentista sy makany amin'ny dokotera ny amin'ny calcul rénal.
satria vatonao ampidirinao am'la zaza rehefa mofo nangatahana. dia izy Andriamanitra hoe aza manendrikendrika fa nareo aza eo amin'ny voanareo eo amin'la nofo aman-dra malemy io a mahay manome zavatra tsara ho an'ny zanakareo mifanaraka amin'ny zavatra angatahany. Mampianatra eto Jesosy fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fifandraisan'ireo olona tao amin'ny testamenta taloha. Ny zavatra novain'i Jesosy mila hidirantsika sy hiainantsika. Tsy mitovy amin'ny fifaneraserahan'ny olona ny testamenta taloha amin'Andriamanitra ny fifaneraserahantsika amin'Andriamanitra satria i Abrahama ray ny mino fa tsy zanak'Andriamanitra. Mosesy sakaizan'Andriamanitra amin'ny resaka mifanatrika aminy fa tsy zanak'Andriamanitra. Eli mampidina afo mamerina orana manao zavatra be dehibe mahafinaritra be ankasitrahan'Andriamanitra fa tsy zanak'Andriamanitra. Enao tonga eto misy raisina be ny fiainanao fa enao zanak'Andriamanitra tsy mahay entehaka ho an'Andriamanitra. Ny anjely dia mitazana anao mety manana fananina izy mba ho tonga zanak'Andriamanitra fa tsy possible satria izy natao anompo. Enao draindray tsy manompo nefa dia tian'Andriamanitra satria zanany. Aza raharotiny izany famindrapo zany avereno no fitiavana voarainao araka ny teniny hoe tiako izy izay tia. Ny prinsipa zany satria lasa raitsika Andriamanitra. Relation père enfant zany le resahana amin'izay eto fa tsy relation Dieu sy homme fotsiny. Besoin ny resahanao amin'Andriamanitra fa tsy moyen. Averiko avetrany dia manintsy ianao any amin'ny zavatra ilainao fa tsy ny lalana sy ny fomba azahoana an'ilay izy. Rehefa miteny izao ianao Andriamanitra misy mofo ilaiko dia tsy vola nomen'Andriamanitra hividianana mofo fa tonga dia le mofo no azo antoka fa ho tonga eny an-tananao amin'ny fomba sy amina fotoana ary amina lalana tsy voatery ho takatry ny sainao. Tsy ianao no mamaritra hoe tompo le karazana mofo ilaiko amin'ny talata dia ohatra izao, dia le amin'ny larobia le ohatra izao, dia tsy maintsy tonga amin'ny valo aho mila mihinana mofo. Izy anie tsy marina hoe manao livraison. Ny anjely manao livraison fa tsy hoe Andriamanitra ny midina avy any dia manao livraison aminao eo na dia tiany ary ianao mpanjaka le izy zay mahatonga le teo misy mpanjaka ka mampanjaka azy manana ny fiandrianana izy. Alleluia. Isika zany dia mila mianatra rehefa miresaka amin'Andriamanitra tonga dia manintsy resaka tompo mofo fa tsy hoe omeo vola azahoko mofo. Korintiana 2:7-10 zao voalazan'i Paoly amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra izay manome vo ho amin'ny mpamafy ary Andriamanitra manome mofo hohanina. Iza manome an'ilay mofo? Iza? Andriamanitra. Possible nefa afaka vola nomeny ianao dia vidy mofo ianao fa tsy voatery ho izay. Ohatra mety misy olona fantatrao dia matsiaro anao dia manome mofo anao. Fa tia koa ny tena mahafinaritra be olona tsy fantatrao dia manome mofo anao. Genesis 14:18 rehefa avy nandeha nanavitra sy namonjy ny Lota izay lasa baby tao anatin'ilay ady nitranga tany Sodoma sy Gomora dia i Abrahama rehefa niverina reraka tamin'ny fandresena dia nisy olona anankiray izay tonga teo aminy olona tsy fantany. Melkizedeka ny anarany. Dia io Melkizedeka io tonga dia nitondra mofo sy divay. Olona tsy fantany. Possible ianao zany afaka vatsian'Andriamanitra amin'ny lalana fampiasana lalana tsy fantatrao, olona tsy fantatrao. Aza marikivy moa marina zany. Saoly, Samuela 2:7 naran'i Jesosy dia androso hiala eo ianao ka ho tonga eo amin'ny hazo teremby tany Tabara. Dia hifanena amin'ny olona telo lahy ianao miakatra ho any amin'ny Andriamanitra ny Betel. Firy le olona? Telo lahy. Ny anankiray tondra zanak'osy telo, ny anankiray tondra mofo telo, ny anankiray tondra divay iray tavoara. Hainao hoe dikan'izany? Ataon'Andriamanitra mifanena aminao izay ameny ny lany eo amin'ny fiainanao. Ny lany teo amin'ny fiainan'ny Saoly rehefa andeha hitady an'i Samuela ao amin'ny Samuela 2:7-7.
1 Samuel chapitre 9 verset 7 tamin'ny anaran'i Jesosy, ozy izy Saoly, efa lany no mofo rehetra tao amin'ny fitondra antsika. Inona ny lany zany? Manaraka tsaratra volokatra farany azafady. Inona ny lany tao amin'ny fiainan'ny Saoly? Mofo. Inona ny nomanin'Andriamanitra eo aminy? Mofo. Zanakosy, divay. Mety nitondra zanakosy zao Saoly fa tsy sahany nohanina sao dia lany. Nefa Andriamanitra nanomana fa nanohaninao teny an-dala ary ny zanakosy, efa misy solo indray ao aloha kely ao. Tsy azonao le andrasa aloha vetsety tena. Le lany efa voahomanao le isolony. Eto zany tsy mila manao hoe lany ao mofoko. Izy Andriamanitra hoe misy ao ka, misy ao ambadika kely ao, mandroso fotsiny. Tonga vany le tela olona tsy fantany. Raha olona fantatra mantsy dia hoe salamy, ahoana vaovao hoe none, zany ny olona tsotra. None, misy firy mofo any aminareo, misy telo nareo tela, za ray, mba meo anankiray dia nirota nareo telo hoe alleluia. Mangataka amin'ny tombo mba hita fity. Dia mety mitely le olo ndry, tena nona, ao ary, mofo ray sa mofo roa dia mba mitsotra, ataovy roa indray ary. Fa teto tsisy resaka. Vao niaona, tonga dia nahafantatra ny tokony ataony le nitondra n'le amenona n'le lany, satria tsy avy amin'ny olona le izy, fa avy amin'Andriamanitra le izy. Saoly vao miasa saina hoe aiza ny ahita mofo, Andriamanitra manirak'olona mitondra mofo miaraka amin'ny divay sy zanakosy, et j'insiste, zany hoe misy zavatra be lavitra voahomana amenona izay kely eo an-tananao lany. Tsy maka izy io tsy maka izy io. Ny zavatra homanin'Andriamanitra be lavitra tokony hampitsikitsiky anao, tsy tokony hampanahanao. Mety tsisy ininona eo amin'ny fiainanao fa misy Jesosy, ary fisian'izay Jesosy zay ahatonga anao afaka hisitraka izay rehetra ilainao ara-potoana. Fantasa tsy fantandreo olona ireo? Tsy fantany. Nisy taona izay voninahitra n'Andriamanitra tamin'izany, le tsy teto toerana tamin'izay, dia efa napetraka ny vatsy, tsika tsy mandeha raha tsy mametraka vatsy. Amen. Metraka vatsy eo amin'ny ankizy hoe ty ho aninareo androany, dia ty ho aninareo rafitsy, dia ty ho aninareo dia iveriny data. Ary ozy le fomba fiteny hoe inen dado. Zavatra nitranga lany ny taranja. Ozy misy misy inona ny taranja? Vola. Zavatra nahavariana. Rehefa mifampiantso izay mivady dia mifampahery. Velona Jesosy, mahery Jesosy. Zavatra nitranga. Nisy olona tsy fantatray, olona tsy ato amin'ny asa fanompoana, nandefa vola ty omeo pastera. Dia nahavariana fa ny tena ny pastera ny tontolonan'le izy teo fotsiny komsa. Tonga ra-potoana Andriamanitra manome izay ilaina fa ny amin'ny olona tsy fantatrao. Andriamanitra ny hitan'izay olona izay. Possible izy matoa sain'Andriamanitra resahana ampaherezana an'izay tonga eto, aza feran'Andriamanitra ny fahefany sy ny fahaiza-manaony hikarakaranao. Mahaiza mijoro zanaka, aza mangataka olona mangata amin'Andriamanitra mba ho tonga fotsiny izay mety tokony ho tonga eo aminao. Amen. Misy koa dia mofo ampidirin'Andriamanitra avy any an-danitra. Ty zao tena tsara be fa mila amboarina ny tafinareo, misy zavatra be dia be mila amboarina vao mety io. Zay korazonareo ve zany? Tsy mahazo miompy alika koa zany satria raha mety mienjera anatiny. Alleluia, misy zavatra be dia be zany mila amboarina raha vao io karazana valimbavaka iny irina eo Andriamanitra ny aniriko tonga dia le valimbavaka avy any an-danitra. Fo amaraina dia feno mofo ny tokotany, nefa tokotany feno alika koa. Tandremo fa raha vao tsy mijery tsara, sotra Andriamanitra fa tsy vitany hoe mofo no menao fa pain au chocolat. Nefa tsy izay le tao fa fangaro zavatra hafa. Fa matoana sehon'Andriamanitra ilay izy azon'Andriamanitra atao. Motsy rentsika ve le vavolombelona teo rehefa nisokafana amin'ny baiboly. Baiboly mpisokatra le baiboly nyresana teo fa tsy hoe le baiboly te zany pastera, tsy izay ny teneny mamia, baiboly efa tamin'ny andronay stadi tamin'izany. Tsy izay le baiboly, fa baiboly fanokatra isan'andro.
ary rehefa sokafanao isan'andro atao an'izao mihitsy rehefa vakina alohan'ny mamaky ataon'le mba hijerevana sao dia misy zavatra adinao dikan'izay tsy enao no nametraka an'la izy teo fa Andriamanitra mahafantatra hoe izay ny ilainao dia apetrany eo amin'le asainy ataonao le ilainao. Inona le asainy atao? Vakio ny teny. Dia tandremo sao dia manomboka androany rehefa maky baiboly dia kodikody eo enganyemba izy enganyemba izy enganye aza atao an'izany Jesosy veleo izy anao surprise mety tsy voatery anatin'le baiboly vakinao indray le izy rehefa avy maky le baiboly ka tsisy nininina akatony dia saotra Andriamanitra amen ambon'le baiboly indray le izy na mety tsy eo indray rehefa le mikarakary poasiny ianao andeha anisindelo aza tonga dia ansinina fa jereo le ansinanao azy andray le izy ny asina Andriamanitra niny Andriamanitra ao afaka manao zay tiany izy zay mahatonga antsika manamboatra tsara ny ao anaty mba ahazoaina izy aneho ny finoany maneho zay tsy takatry ny saintsika. Misy taona koa Andriamanitra mampitondra goaika ka tandremo zany sao dia misy ohatra misy vorona tonga eo aminareo dia roanao ohatra zany vavaka tsara aloha sao dia mitondra mofo tiako tenenina aoka isika tonga saina afaka hampiasa amin'ny fomba maro samihafa maro loko Andriamanitra atateraka amin'ny famatsinanao satria reny ny teninao fa zanaka ianao mitady mofo dia izy no misaina ahatonga le mofo eo amin'ny latabatra ao. Misy taona koa Andriamanitra mampitombo zay misy eo aminao to dia kasiana ohatran'le mofo 5 sasandrano roa tonga dia nitombo nisy koa mofo 7 tonga dia nalany na hvkl na 4 arivo dia le izy tsy calcul matematika hoe mofo 5 olona tsy omby 5 arivo dika zay fois firy zany 5 000 fois 1000 dia zao indray mofo 7 fa 4 arivo indray fois firy indray zany tsy any amin'le fois firy le izy fa ny amin'ny isan'ny olona mihinana. Andriamanitra rangamy tsinjo mpihinana na firy isany ao dia ataon'Andriamanitra mety le isany tsisy hodiso anjazany andro maraina fa za matahotra ianao Andriamanitra tsara ny Andriamanitra ao zareo fa rehefa nizaraina le izy mitebiteby ny mpanompon'ny tompo sao dia malantsy mizara ny vahoaka mpanaradia memezan'i Jesosy fotsiny tsy lanin'ireo izay omeko dia nyzany toetra ambony tsy lanin'ny olona no nasaina ny hoany ny apôstôly. Formation ny apôstôly zany mihinana sakafon'olona ianao ambony amin'izao nefa hitahan'ny apôstôly rehetra ny tompo tena jereo tsara fa ny apôstôly ambo-tsakafo no hoanina fa tsy hoe ty plat tsy azo kitihana fa ny apôstôly ary tsy maintsy ny apôstôly mihinana azy voalohany. Za zao tena tsy zakako mihitsy zany hoe saka tsy hoe za zao tsy apôstôly akory re tsy apôstôly akory fa tsy mahazaka an'izany fa tatao amin'i Jesosy amin'izay tena atao ahoana ko sosisy be io tsy hohaninao fa hohaniko io men'Andriamanitra io ianao tsy malany mentompo any fahafahana mandany fa soavana samihafa le izy matsiara ny teny tompo azy avela isy ho very. Jesosy ane manovy enao mora creek amboarin'Andriamanitra lasa tsisy an'izany tsony tantarany tena koa zany fa teto ny apôstôly ambo-tsakafon'olona ary tao 3 andro nanaraka an'i Jesosy zany hoe tsisy fotoana miborosiana nify ireo olona reo le avinany dia le raraky ay tsy laniko tsy nity toy izy Jesosy iny ny anjaranao fantatrao ny ao ambadik'izay sambatra izay manetry tena fa izy no asandratra sambatra izay manetry tena fa izy no asandratra sambatra manetry tena fa izy no asandratra manetry tena tsy afaty ianao mihinana an'iny marina le zany manovanao iny miala dolo ny avinavina tsisy ilanazy ao anatinao ianao le mieritreritra hoe za avy amin'ny famille tsy famille tsy hita nakaiza nefa ianao za nianatra be tary tsy hita hoe nety le fianarana taiza nefa ianao za tamin'izany tsisy kibo zao ianao za be kibo be tsy hita hoe ho aizy mila Jesosy ianao ane mpianaran'i Jesosy fa vao mihinan-kinana ambokambo-tsakafon'olona eo ianao
oentin'Andriamanitra any amina restaurant tsy takatra ny sainao toboka bobaka tsy voaisa ohatry ny kitana dolo ny zavatra hoanina na ianao rehefa avy mihinana mbola hoe andeha alohako ty mba afaka mampiditra manaraka rehefa isy miala zany eta satria hitan'Andriamanitra fa nisy fotoana ianao nasaina ninana ambina sakafo dia isy ny fotoana omena mba tena sahazy ianao dia zao rehefa avy mihinana an'ilay tena sahazy mbola afaka miverina mihinana ambiny indray tsy olana zany fa tsy hoe miala tsiny kosa rehefa mba vita iny test iny haverina sao dia efa lasa mantsy le fanetretena Andriamanitra ne sensible be sao dia nomeny le izy dia tsy hitao indray haverina dia ataovy azo antoka tsara zany fa rehefa azonao indray mandeha voatahiry hatramin'ny farany. Anisan'ny tena mahafinaritra indrindra anatin'ny fahafan'Andriamanitra mamatsy mofo Jauna 21:9 mahatonga antsika miresaka an'izany dia zao mianatra ianao rehefa mangataka dia to dia manintsy resaka tena hoe kaikanao mianatra manintsy resaka hoe tsy hanananao moyen hoe fa omen'Andriamanitra anao ilay izy hoe eto zao misy olona tsy havita handefa ny zanakao any an-dafy mihitsy ny karamanao fa ho lasa ny zanakao hianatra ary amboarany passeport fa hanafatra anao izy hoe papia tongava aty fa mitady anao ny zavikelinao miala teto izy tokana manafatra anahy izy zavikely efa vita daholo satria manana pasitersika hatramin'ny Toulouse Paris Allemagne Annemasse Suisse Ambotsiry PDB alleluia tsy hitanao nga zany toeran'izany Ambotsiry sur Marseille alleluia tena kaikanao mianatra manintsy resaka hoe ianao anety sotra hoe aza misaina zay atongavan'ilay izy hoe tenenao amin'Andriamanitra fotsiny hoe zay moa tonga antsika miteny hoe tompo ohatran'ny tsy hoe ohatrany fa afaka hosokafanao amin'izay ve le lalina fa mila trano dia Andriamanitra tsy miteny hoe fa ohatrinona ny any am-posinao aloha tsy manontany an'izany izy ozy izy hoe ay azo atao zany efa vonina tsara dia ho ataony zany amin'ny fomba tsy takatry ny saina mety photocopie an'ilay titre ny vitanao vidiana photocopie fa ny ambiny rehetra Andriamanitra afaka hikarakara aza taitra misy olona manome cadeau hoe lakle kinona koa iny zavatra kely iny sokafana le izy lakle dia misy soratra hoe mikasa amin'ny teny anina hoe ma maison tsika neto mianatra tempirenina be dia be mikasa ho anavy ety ie izy Jesosy zao ve ie tsy amin'ny herintaona zao inona no ataoko ao anatin'ilay trano be io midira fotsiny fa ho ataoko tonga daholo izay tokony ho tonga ao anatiny ao varavarana firy ny tianao nomezako an'ilay frigo anao vaovao ray roa telo ve ren'Andriamanitra zany setim-pony mpanompony zany Jauna 21:9 ny anaran'i Jesosy ary raha vao niakatra teo an-tanety ry Petera sy ny akamany rehetra taitra be ry zareo nahita feu de camp tampoka teo amoron-drano fizany nanao nio afy io fizany niala teny ambony sambo tampoka teo nanangana nio afy io nisaiko daholo izy Petera teo teny ambony sambo daholo tsika ary nandeha maraina mihitsy mba tsy hita mpino hoe ny verin-dalana zany hoe tsisy olona nanatrika zany fa iza nanao nio afy io afy efa mirehatra nataon'i Jesosy voniny ary mbola nisy toyany teo amin'ilay afo nisy inona anarandreny fanaovana masikita inona anarandreny or reto le tononkira teo efa sy tadily dia iny zavatra keo dia mbola mba apio oh là là tena mila vavaka ty resaka ty le makarakara iny to dia nisy aniny teo dia
raha niaraka tamin'izareo zany tamin'izany dia to dia andriamarika ary ino io sakafo ito otra tsy nisy an'io tamintsika niaingy atao aloha misy an'io tampoka dia teo ambon'le makarakara teo iny a nisy azandrano efa voendy tsara le manentinentina tsara le fofony tsy may a tsy may fa tena le henona mihitsy ny hoe tena misy calcium zany trondro zany tompo dia niaraka taminy teo izy nisy inona nisy mofo mihoatra no fahagagana mpamorona ny Andriamanitra ao misy fotoana izy miara-miasa amin'izay misy eo aminao misy fotoana izy mody manome vola mba hividiananao misy fotoana izy manao surprise amin'izay sy takatry ny sainao fa misy fotoana tonga dia foronony fotsiny eo aminao ilay zavatra mety ho ilainao satria tsy any amin'ilay moyen problème fa any amin'ilay lao tsy mitodika sy mifantoka ny aminy fa raha ny aminy dia efa miteny izy fa raha ny zanaka ny mangataka mofo a dia tsy vaty no omeny dikan'izay mifanandrify amin'ilay besoin tonga dia omeny a ary tsy voately mandalo moyen manomboka androany mijoroa ohatra ny zanaka tsopo be tonga dia hoe teo amin'ny tompo reto daholo Jesosy eritrereto koa veloha Andriamanitra amin'izay hiasa eo rehefa hitany fa mety mifonao atateraka an'izay eritreretinao sy mihoatra noho izay eritreretinao amen mihona fa misy zanak'Andriamanitra afaka mijoro kosa oto anatin'izay teny izay finoany Jesosy a dia nao miatrika zavatra tsy vo atao fa ina ilay anankitelo nijerentsika teo ina ilay voalohany zavatra vo atao azo atao zafady vita vonina vereny hoe azo atao vita vonina isika io zany rehefa miatrika ny herinandro miatrika ny volana miatrika ny taona miatrika fanompona miatrika andavanandro miatrika ankonana dia miatrika zavatra efa novitainy Jesosy ianao mety tsy tonga dia mipetraka izay fa mifandraisa foana amin'i Jesosy mba hipetraka izay zany hoe arakaraka ny fandraisanao foana amin'i Jesosy a no mampamasaka an'izay fahatsapahanao izay hoe za tika zany miatrika zavatra efa vita sy efa vonina ary tsy ianao no mamoaka n'le efa vonina fa Andriamanitra no mamoaka n'le efa vonina rehefa aseho an'Andriamanitra ny mahinina mahazanaka Andriamanitra anao tsy ianao maneho ny tenanao fa Andriamanitra maneho anao iza le zanaka miaina fiainam-pahamasinana dia le farany resantsika teo a zanaka mifandray ampahatsorana amin'ny rainy avy hatrany dia manintsy hoe tompo tehinana gâteau rehefa avy eo amin'ny anaran'i Jesosy sarapitso amen reny tompo izay taontsika hitsangana tsy favolombelona eto amin'ny herinandro ambony afofontananao dia mankasitrana Andriamanitra ny fona manontolo teneno Andriamanitra misaotra betsaka fa nataonao zanaka ao sokafanao ny atao anatiko mba halalako ny ao am-ponao tsy avelanao hiaina tahaka an'izao tontolo izao indraindray tafidina eo amin'ny nofo alay mpanahy isaina hoe ny zavatra io resahako aminao dia zavatra vo atao ary indraindray ary metafa saintsaina hoe zavatra tsy azo atao androany izay miverina Jesosy tena miverina aminao mangataka fifonana tena mifona mamindraha fo aminay indray mamelany elokay tsy finoana no mahatonga anay lasa tsy manana nofy lasa tsy manana vision nefa ny zavatra rehetra dia efa novitainao sady efa vonina misaotra ny amin'ny fahafahanay miray latabatra aminao androany satria amin'ny alalan'ny communion no hatonga anay atsapa sy hiaiky fa zay rehetra atrehanay dia zavatra efa vitanao zavatra efa vonina ao anay ny zavatra vonina avy aminao dia miandra ny fanehoana anay ny mampahelan'ilay izy zany tsy hainao Jesosy fa zay mampahelan'ilay izy Jesosy zay indraindray nefa le iny zavatra hely iny mampiemotra mampangatsika mampiverin-dalana nefa avy aminay le izy sotra betsaka fa tsy ringana tao anatin'ireny zay mbola sitraka ao nomena tombonandro halala sy andreny teny tena tsy avelanao raha tsy tanteraka ara-piombonana aminao sotra betsaka misaotra ny amin'ny androany maraina ampatsiahivanao fa ny zanaka dia manana fifandraisana mahintsy manokana
tsotra miaraka amin'n'iray izay lasa rainay tamin'ny alalanao Jesosy. Indray izay tafidy leo amin'ny nofo dia mangataka moyen mba handoavana ny inscription, ny fourniture, tena hoe satria tafidina eo amin'ny nofo izay. Androany izay naverinao mba tena isaina sy anana amin'ny fiainanao. Fa ianao avy hatrany dia miteny izay tianao hitranga ary dia mitranga izay teneninao. Misaotra fa fotoam-piverenana ary fotoana fahany miorona aminao ny fotoana tahaka ny andro maraina. Misaotra ny amin'ny teny Jesosy, teny manintsy, teny manangana, teny mampahery, teny mampitraka, teny manovany ny ao anaty, teny manondro anao, ahafahanay manahaka anao, ahafahanay mianatra izay aseho anao. Misaotra ny amin'ny andro maraina raha iroso amin'ny latabatra amin'ny fiombonana izay ka handray ny fanasanao. Ny etaentanay tompo tena any amin'ny dingan'ny fahatanterahana. Ny etaentanay ilay fiovana mba ho ankasitrahanao. Ny etaentanay mba tsy hisy ny fotoana ka miady be izay rehefa tarihanao. Fa tena hoe ny fanahinay miara-milaza amin'ny fanahinao. Tahaka ny voalaza amin'ny boky ny Apokalipsy hoe ny fanahy miara-milaza amin'ny ampakarina hoe avy. Misaotra ray amin'anaran'i Jesosy fa famindraponao vaovao maraina na tonga nay tonga soma tsara ny tarihan'ny fanahinao tonga eto andreny teny. Ary ny teny izay nomenao marina fantatray manafaka anay tsy mandeva ary fanahy sy fiainana. Tsarovy izay rehetra manatrika eto. Ho tanteraka ny fahafahany miaina ny fiainanao araka ny teninao iky hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana ny fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Mino fampanantenanao izay hoe nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Dia misaotra fa omenao ny ainao, omenao ny tenanao, nomenao ny fanahinao, nomenao ny fiainanao. Ary androany mbola ampatsahivinao fa nomenao hatramin'ny nofinao sy ny rahanao mba ho ao anatinay ny fiainanao, mba hibana ato anatinay ny fiainanao, mba hanarona ny fiainanay maolona ny fiainanao Mahandriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ala izay namadiana azy Jesosy nandray mofo dia izao ny teneniny tamin'izay rehetra niarana sakafo taminy hoe raisano izy ity ny nofoko izay vakiana. Izao ny atao fahatsiarovana. Tsofintsika rano iny mofo eny aminao eny. Nofony Kristy mitondra fiainana ao anatinao, amakivaky ny mombanao manontolo. Ataovy amen. Izy fiatraikany eo amin'ny fanahinao, izy fiatraikany eo amin'ny amanao na ny ainao, izy fiatraikany ao am-ponao, izy fiatraikany eo amin'ny vatanao, hatrany amin'ny lalan'ny rasy ny tova izay rehetra mahakasika anao, hiditry ny nofon'ny tompo iny, hitondra zavatra ny nofon'ny tompo. Saora azy. Tio Jesosy kapoka amin'ny fisaorana ilay raha fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloky ny maro. Asio fisaorana ny amin'ny fiainanao, isaoran'Andriamanitra ny amin'ny herinandro iny, isaoran'Andriamanitra ny amin'ny ankonanao, isaora Jesosy ny amin'ny asa mandraranao, isaoran'ny tompo izay manana vady aman-janaka, isaoran'Andriamanitra ho an'izay mety ho miatrika tsy fahasalamana vetivety, isaoran'i Jesosy ny amin'ny fiainanao izay rehetra mahakasika anao, ny passé anao isaory azy, ny parcours-piainanao isaory azy. Satria kapoka amin'ny fisaorana ilay hosotroana mantsy. Misaotra ray amin'anaran'i Jesosy. Ianao no mitantana, mahatoky ny fitantananao, tsara ny fitantananao, tsara ny fitondranao. Misaotra fa ianao natanteraka n'iny herinandro iny, tao ny fikasana tanteraka, tao ny fikasana mbola tsy tanteraka, fa fantatra fa ara-potoana avokoa ny zavatra rehetra. Misaotra fa ianao no mahamiasa ny zavatra rehetra hiara-iasa azy soa. Misaotra fa mizavatra velanao hitranga dia mizavatra tsara be ao ambadika ilay izy. Misaotra fa ianao no manangana anay, tsy mamelana eo irery, tsy mamelana eo kambody. Misaotra ray amin'anaran'i Jesosy. Amen. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa voavela heloko ianao. Mandehana, mijoro vaovao, mifandraisa tsara amin'ny tompo fa tianao izy. Misaora azy. Misaotranao izay ray amin'anaran'i Jesosy ny amin'ny nofinao miditra atao anatinay, ny amin'ny rahanao mikorina atao anatinay. Misaotra ny amin'ny fiainanao. Misaotra fa ny zavatra rehetra trehanay dia zavatra novitainao efa vonona. Averina aminao ny voninahitra. Fa mandrakizay dia anao zany. Satria efa anao zany hatramin'ny taloha, ankehitriny ary mandrakizay. Anaran'i Jesosy. Amen.
mahazo toerana vetivety a misy pasteur anao vaovao a dia aorianan'izay a mbola izy vavaka dia anao fiankofana sy fidarana vetivetsika dia tsofina rano eo dia miravitsika. Alleluia. Tonga amin'ny fotoantsika natazana ny fanatitra sy ny ampafolo-karena. Homany izay atolory amin'ny fo izay efa nomaninao ho an'i Jesosy. Alleluia. Ny fotoanantsika dia tahaka izao manaraka izao ny sekoly amin'ny herinandro dia tsy miova ny alatsinainy sekoly famana olana super U Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany riana faharoa. Ny talata sekoly fanasitranana super U Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany ao amin'ny riana faharoa ihany ary ny alarobia sekoly fitahipana sy fanambiana toetra super U Analakely amin'ny 7 hatramin'ny 9 sasany ao amin'ny riana faharoa. Amin'ny zomatsika dia manam-potoana eto amin'ny trampokon'olona Analakely ihany manomboka amin'ny 4 io fotoana io zoma fanotronana no etsontsika azy ary ny sabotsy kosa dia tahaka ny androany sabotsy communion eto amin'ny trampokon'olona Analakely manomboka amin'ny 7 maraina. Ao aorianan'izao fotoana izao dia ny ambasador dia makery amin'ny toerana mahazatra anazy mba miara-mijana daholo ny ambasador dia miaraka amin'ny pasteur nirina fa ny pasteur sa rehetrarehetra kosa tonga dia mamonjy atao amin'ny efitra atao ambadika ato makato zany ny pasteur sa rehetrarehetra izay tonga eo fa misy dinidinika kely iarahantsika tsirairay avy fivoriana mikasika ny croisade le izy misy ny club d'enfant sy ny fivorian'ny tanora ihany koa aorianan'ny fotoana rehefa avy eo dia iangaviana izay ankizy rehetrarehetra mba hoentin'ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny mba hitondra ny ankizy fa tsy ny ankizy mba hoentin'ny ray aman-dreny. Dia ny tanora rehetrarehetra ihany koa mba mijanona fa misy fivorian'ny tanora araka ny efa fanao isaky ny asabotsy ao aorian'ny sabotsy communion dia misy fivorian'ny tanora. Manana radio isika izay fienotsika dia ny FM 90.8 FM 90.8 na eto Antananarivo na any Antsirabe na any Masanga dia tsy miova amin'ny Maridrefy ahafahantsika manaraka an'izany. Ankoatran'izay dia ny fahandarantsika rehetra dia afaka arahana ao amin'ny page FB hvkl-mission events. Raha tsy afaka manatrika eto ianao dia afaka jerenao amin'ny FB hvkl-mission events ny fotoanantsika rehetra ao ianao afaka mamerina afaka tonga hatrany. Dia ankoatran'izay misy an'ity kahie adino teto dia raha eto ny tompony dia afaka manantona ety aloha rehefa vita ny fotoana dia maka izany kahie izany. Alleluia. Alleluia. Témoignage kely za zany taloha tena hoe tsy mahazaka fruit de mer reny voankazon-dranomasina reny zany tsy zakatsika. Dia rehefa mihinana fruit de mer tsaroako le satria pasteur Jao tena nanao témoignage le hoe mihinana inona moa le mihinana reste mihinana ambin-tsakafo dia nampatsiahivan'i Jesosy an'ala izy hoe ianao ohatran'izay mihitsy taloha. Dia teo nazavain'i Jesosy anao hoe ny antony nahatonga an'ilay izy misy avinavina kay ao anaty avinavina ao anaty dia nafaka an'ilay izy mamonjy fotoana ny ambasador dia nihinana ambin-tsakafo nahasitrana le allergie amina fruit de mer. Misy fotoana raha vao mihinana an'io tonga dia tandimerina be dia lalan-drivotra iny tonga dia sepotra dia makany amin'ny dokotera ohatran'io ny angeza le seringue ohatran'io dia injectena fanafody dia zay vao fanampatsiahivan'i Jesosy le izy hoe ay le avinavina no nahatonga an'ilay izy dia nihinana ambin-tsakafo tsy teneniko aloha hoe ambin-tsakafo nisa fa ambin-tsakafo fotsiny aloha fa tonga dia sitrana le izy. Alleluia. Tsara Jesosy tsy miova ny heriny izy le rahalahy anankiray zay. Injery atao amin'reto box reto ny tananao dia andaontsika hivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Misaotra Jesosy fa miresaka aminay foana ianao. Misaotra Jesosy
fa tia anay ianao, misaotra fa manome hery anay ianao, misaotra Jesosy fa mampatsiahy anay teny foana ianao, misaotra Jesosy fa ny hery avy aminao no ahafahanay mahavory arena, misaotra Jesosy fa tsy voatery manam-bola, tsy voatery manana ny rehetra, fa ianao dia ampy ho anay tsirairay avy. Ary avy amin'izany hery avy any aminao izany Jesosy no ahafahanay manolotra ho anao raiso ankasitrao, tonga fanantitra ankasitrano eo anatrehanao Jesosy, ho tonga fanahin'olona marobe indrindra voatahiry amin'ny fotoana ny nohony trompetra. Ankasitrao ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Manasantsika hitsangana ary. Ho antsika anatrehan'i Jesosy ny fiainantsika, ny fotsika. Anisany manakana ny fandrosoana ho any amin'izay homanin'Andriamanitra ny lasa. Io lasa io mety tsy nafinaritra, mety fahasimbana, ratra, fahampitehana. Fa mitsoro vavolombelona eto fa na hompitehana ary ianao noho ny amin'i Jesosy dia tsy ho potika izany. Na ho ravana ary ianao, mifikitra tsara amin'i Jesosy kosa, fa raha vao mifikitra amin'i Jesosy ianao, izy ilay miteny anaty aizina hoe misy mazava. Izy ao anatin'ny tany tsisy hojerena, mamorona zavatra be dehibe, mampisedeny eo amin'ny toerana tsisy hojerena. Ary izy rehefa mijery vovoka, ny olona rehetra miady amin'ny vovoka. Vovoka izany tsy mahazo miditra ao an-trano, fa Andriamanitra vao nahita vovoka, ny tsofony dia lasa olona, dia izy mihitsy niditra ao amin'ilay olona. Afaka ny hositrana ianao, possible azo atsangana ny fiainanao, ary efa vita ny fananganana ny fiainanao, efa vonona ny tsara rehetra vao homana ho anao, miandra ny fampisehoana anao. Ianao no mila manetry tena mandeha manova ny momba anao manontolo mba ho tena zanaka ianao. Fa rehefa tonga zanaka ianao dia mitsangan'Andriamanitra maneho anao mba hahafahanao mifanena amin'ilay efa vita sy ilay efa vonona. Ao foana tananao dia angatao amin'Andriamanitra mba izy fanasitrahana ao anatinao. Ho sitrana ny fo, ho sitrana ny saina. Indraindray vokatry ny boky mivakianao dia lasa misy devolany anaty mangataha amin'i Jesosy isy fanasitrahana sy fanafahana androany. Mangataha amin'Andriamanitra mba ho vangina ianao amin'ity maraina ity. Fa tena tiany ianao, ary tiany ianao tena ho tonga zanaka, miaina tsara ny mahazanaka anao. Ndao tsika ianao an'izany zany, fa izy rery no Andriamanitra mahasitrana antsika. Amen.
vavaka izay Jesosy androany maraina. Ianao no afaka mikasika ny any anatin'ny lalina tsy ho vita ny fametra-tanana. Ianao no nanome ny tanana mba ho ampiasaina ny fametra-tanana. Fa raha ratram-po, adi-saina, zavatra any anaty tsy ho vita ny tanana tompo, ary mitodika hatrany izay mbanjina anao fa ianao no mahavita ny zavatra rehetra. Niaritra diakapika ianao ho fanasitranana anay. Zavatra isaoranay ianao hatrany dia misy ny sitranonao, misy mbola tsy sitranonao, tsy midika hoe tsy henonao na tsy tianao ireny olona ireny. Matsiaro n'ilay teny'ilay boka izay tonga teo anatrehanao nanambara hoe Jesosy fantatro fa hainao ataony manadio aho, fa raha mety ianao dia mba diovy aho. Androany anko izay tompo dia mametraka ny fotoam-panasitranana eo ambany fiandriananao tanteraka. Tsaroa izay rehetra tonga eto androany mitondra ny vesatra, ny ratra, ny lasa. Mety nisy olona eto voailika, narina, voafitaka, nalaim-baraka. Be dia be ny zavatra mety mifamaofao, toy ny manimba no ahitana azy. Fa entinay eto amin'ny latabatry ny fiombonana sy ny fihavanana izay, ahafany mandray ny fanasitranana avy aminao Jesosy. Dia misaotra fa tahaka menarana varahana izay naantony Mosesy, rehefa niantona inkeo ianao dia natao hojerena, fa izay mijery no velona. Mijery ianao izay Jesosy, fa ianao ny tompo sy mpanefa ny finoanay. Tsarovy ny tsiraray avy izay tonga eto androany, manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Afaka ianao, afaka mifatorany lasa ianao, afaka mitahotra so hiveriny ilay tany amin'ny lasa, afaka amin'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mijorovo avao fa izay mety no heverinao fa nanimbanao tany amin'ny lasa, tsy hiverina tsony izany fa za matahotra. Mety nilainy ireny mba hahafahanao mitodika bebe koa amin'Andriamanitra, satria miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra. Sitrana amin'ny rofinao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny adi-saina, manonona amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misy olona eto tsy mahita tory, tsy mety mahita tory. Tsy resaka hoe vizany ianao, na hoe tsy ampy sakafo ka hoe tsy afaka matory satria noana, fa misy zavatra izay ohatrany tsy mety afaka mandohanao izany, dia manakana ny torimasonao. Nefa misy fotoana ko ianao mila matory. Ho anao ty teny ty amin'ny anaran'i Jesosy, anome torimaso mamy finy fiadanana ho anao ny tompo, ary ampifoanao amin'ny voninahitra. Hiverina amin'ny loany ny torimasonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Misy olona koa manatrika eto tsy mazotomana, tena tsy ampasy mihitsy, efa entina daholo izay mba eritreretina inona mba tiana hohanina. Rambonombo sy tsaramaso tsy milety tsisy mihitsy. Androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, reko kosa aloha mboatra nomeny tompo anazy. Le resaka hoe vavaka amin'ny fahazotokomana, tsy indray mandeha tsindroa, hatrany amin'ny zazaka hatrany amin'ny bebe, izay mba vavolombela tadidiko. Tamin'ny herinandro ambony zazakely izay niala teo amin'ny vavaka, tonga dia nona velona be mihitsy. Indray mandeha hoe bebe fa somary efa nahazo azy taona, mety niasa saina koa bebe na mety efa te hody, tsy haiko be dia be le mety natonga tsy tia sakafo, fa nataon'Andriamanitra lizy tao ambadika ny vavaka, tonga dia tsy tany bebe, fa tonga dia nona be niala teo. Kanizaniza manatrika eto, mety ho izay ny problemanao. Ny anaran'i Jesosy nanononako sy tsofoko rano anao, verina amin'ny loany ny fahazotokomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy olona koa manatrika eto tsy te hiaina intsony izy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanononako fiainana ao anatinao. Tsy izany ny solution, tsy ianao hamono tena ny solution. Sofa Andriamanitra ny tantananao eto mba handreny teny rehetra, dia ny teny mpitiavana. Jesosy ny solution ho anao. Traka kely fotsiny, misy zavatra tsara be miandry rapitso, mihoatra lavitra n'olona tsy mety be dia be nampitomany ianao hatramin'izay. Ho sokafan'Andriamanitra ny lalanao amin'ny anaran'i Jesosy, ho atanjahan'Andriamanitra ny ianao,
tsy vilivily lalana avy amin'izay programn'Andriamanitra fa tonga dia any amin'izay ilan'Andriamanitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ataovy amin'ny faritra marary ny tananao, vavaka ho an'ny tenanao sy ny vatanao isika hifampivavaka. Ozy ilay vavolombelona ilay ranabavy teo hoe napetraka teo amin'ilay lamosina ao zay ny tanako dia niasa Andriamanitra satria ianao anie mino hoe dia hoy Jesosy hoe zao famantarana zao narak'izay mino ametra tanana marary izy dia ho sitrany reny. Izay mino rehetra tonga eto apetrao amin'ny faritra marary ny tananao. Mety ao anatin'ilay izy koa hoe pastera ohatrany tsy mino an'ilay izy tsony apetrao fotsiny fa ampiasa amin'ny finoanay rehetra ireo izay hanampy ianao mba ho isan'ny olona miala eto ianao miaraka amin'izay mba hanjara fiadanana sy fahasalamana ho anao. Raiso izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana amin'ny aretina andoha amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny sery. Ny cellule cancéreuse manjavona amin'ny anaran'i Jesosy, resy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Manjavona ny calcul rénal, ninonina vatovato rehetra miangona anatin'ny vatanao, tsy mampahory anao izany, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny rein, sitrana ny foie, sitrana ny vavony, lalakanina hatrany amin'ny vavaka, hatrany amin'ny fivoahana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mandeha tsara noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Lalan-drivotra koa hatrany amin'ny vavona, ka hatrany amin'ny avokavoka, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ninonina na sepotsepotra anao na allergie hatramin'izay, mety ho sinusite na mety ho rinite allergique amin'ny anaran'i Jesosy na nononako, sitrana amin'izany. Nizaniza mitady hiakatra ny marim-panany, mety ho fièvre, tazo, verina amin'ny laona ny marim-pananao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana dia afahanao amin'ny rofo io amin'ny anaran'i Jesosy. Mety anaty rà zany, mety miaka-midina ny tosidranao. Aoka hiverina amin'ny laona nisy stabiliser ny tension artérielle anao ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny fonao. Izay tokony avela heloka mamela heloka. Tandremo ny fonao mety izay tokony ho tandremana. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonako fanasitrana ny amin'ny tongotra ao, ny any amin'ny ho-tongotra, ho-tanana, ny articulation rehetra makasika amin'ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, raisy anjara fanasitranana. Izay tsy voatonony nefa mbola irinao, Andriamanitra ny mahafantatra an'izany amaly ianao. Aoko sitrana ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Avoafontanao dia isaoran'Andriamanitra. Tonga dia isaora, misy zavatra ataon'Andriamanitra. Indraindray rehefa mamiratra ny tarehanao dia tsy ianao no mahita hoe mamiratra ny tarehanao, fa ny olona manodidina matazana hoe misy zavatra miova. Avoafontanao dia isaora. Isaoran'Andriamanitra fa fotoam-pamangin'Andriamanitra ny fotoana ny teny ary eto amin'ny fanatrehany dia samy mandray ny tsiraray avy dia zasy ianao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy ve tompoko nandre tahaka ny tamin'ny herina, tahaka n'ilay ranabavy teo, renao hoe afaka ilay izy, mety vao nanaintaina ilay izy na mety efa nanaintaina ela dia vita ny vavaka ny rahantsika natao dia maivamaivana, tsy henontsony, tsy aotsony, tena tonga dia renao mihitsy hoe misy fahatsapana omen'Andriamanitra anao fa voarainao fanasitrana androany. Tsangano ny tanao raha ianao ilay izy dia makeny aminao vedeto pasteur Sandra dia mba liany izay andreny zavatra mba nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ilaintsika mifampaherina mantsy hoe tena velona Jesosy, tena miaraka amintsika eto izy. Amen. Misy ve? Tsangano ny tananao vetivety dia fihitsaianao fiderana vetivetytsika dia irava dia iny Jesosy sika tsiraray avy. Mahazo toerana vetivety ary tsika rehetra hoe dia mba manangatanina izay sitrana safady tompoko. Voninahitra ho an'ny tompony itsoko vavolombelona eto fa tamin'ny herinandro za manana zanaka vavy marary vavompiamity. Dia rehefa marary vavony izay dia efa tany amin'ny dokotera izay dia efa lany ilay fanafody mbola tsy sitra tamin'ny Sabotsy hozy pastera hoe atao amin'izay faritra marary ianao ny tananao dia ny anahy saiko nalevako tany amin'ilay zanako. Voninahitra ho an'ny tompo fa tonga tany an-trano efa manao raharaha be sitrana izy. Dia voninahitra ho an'ny tompo fa sitrana izy hatramin'izao hoe fara-dalàna. Ataontsika itiaka mafy tsara ho an'i Jesosy, mahatoky Andriamanitra. Alleluia. Zay.
vita vavolombelona tonga dia apetraka ny tsodrano dia raha misy tena maika be afaka dia mandeha anao fa amita fiderana kely a zay mbola tsy maika. An Jesosy foana voninahitra fa komaly zay na dia tany Mersetosika natory indroandro tany dia le lalana moa tany mena sady mitondra entana azo ny fatoriana sy ny any dia tena re mihitsy mivalaka daholo iny lamosina rehetra satria mitondra an'le entana izay dia sady efa mitory foana zany dia tena re mihitsy visana tena tsy tafetsika tao am-pandriana mihitsy maly izay dia saika tsy angona mihitsy ny andro any fa vao vita iny dia tena maivana ohatra ny vorokely tahiny Jesosy tompoko. Misy aretinify sitranao tahatsika ny tompo raisaotra ny tsotrano izay tono anaran'i Jesosy ary ataontsika hitsangana ary. Sotra Jesosy ianao no miaraka aminay mahery hatrany izay amin'ny alalan'ny teny mahery izay amin'ny alalan'ny fanatrehanao fa mahery koa izay mandre mikasika ataonao amin'ny fanasitrananao tamin'ny heriny ianao ny teny hoe misy vavaka ho atao hoe toana olona any an-trano dia présent ianao namangy izay olona izay sotra betsaka ny amin'ny kasika fantatray fa mandray izay avy aminao izay tao fanatrehanao ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisiny tsodrano izay tonona amin'ny anaran'ny tompo hitanao anie ny tompoka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie ny tompoka mindra fo aminao ananatra ny tavany aminao anie ny tompoka meanao fiadanana manonona amin'ny anaran'i Jesosy ianao lay zanaka miombona amin'Andriamanitra rainao mahalala fa ny zavatra azo atao dia efa vita sady vonona mahita fa anehoanao Andriamanitra mahazanana ianao le zanaka seho iara-iasa soa ny zavatra rehetra aorianan'izay satria ny zavatra vita sy vonona rehetra dia miandra ny fampisehoana anao amin'ny mahazanaka Andriamanitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana weekend béni ty weekend ty herinandro miavaka ny herinandro manomboka rapitso herinandro tsara feno voninahitra vavolombelona fahagagana ho hitanao ny vavahady sokafan'Andriamanitra eo nolonao andeha ianao dia tsy ho reraka hiazakazaka ianao dia tsy ho sasatra anomboka ianao dia havita amin'ny anaran'i Jesosy. Tanteraka ny rentrée an'izay ankizy mianatra amin'ny herinandro iny tanteraka koa ny rentrée an'izay ankizy efa niditra tamin'ity semaine ity izay anao mémoire mahavita amin'ny anaran'i Jesosy izay mitady inscription ahita amin'ny anaran'i Jesosy izay mikasa andeha any epita dia ho any epita amin'ny anaran'i Jesosy mandehana ho volana feno voninahitra ho anao ty volany ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tiaka mafy eo an Jesosy. See
Sandratsika ho an Jesosy ny tanantsika. Dia hisaotra azy afotsika rehetra isika eo anatin'izao izao. Ankotsapanao fa tena eto marina izy amin'izao fotoana izao. Ray sy ny fiankofanao sy ny fankasitranao azy androany. Zaho lay mahantra tsaroko eto izy aminoa tena very efa tsambao nanjy ny andro lava
volunitrusako. Alleluia. Tsy andevony otintsonyao tonga feny fanantena saotra Jesu nonirana misaotra Jesu voadia misaotra Jesu voavotia avianat aisinao fenoinao fazava. Hallelujah. Ni sunua tao ang pasan di panut ni levi natin wachuyanao fanitsangana hijay kares ni fafatesana veru naman jakizay tungang ulo babawaw nunirani sana kuche Jesu
sitraka ny tompontsika any amin'ny fotoanandroany misaotra ray aminaran'i Jesosy a velarinao ny latabatra dia ny fenonao zava-tsoa ny fiainanay misaotra ny amin'ny teny manintsy sy mampahery manangana trano misaotra ny amin'ny fanasitrana ny vavolombelona ny fomba ny tarianao anay koa mba ho tonga amin'ny fiankofana sy fiderana manandratra anao misaotra ny amin'ny fotoana rehetra androany raisy ny tera sy ny lazara voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Dia tsika hivavaka fa ny programan'ny pasteur Adolphe sy ny délégation ny ampitan-dranomasina dia tokony any Allemagne androany a dia Suisse rapitso a dia Marseille amin'ny talata izany hoe somary misy kely le rythme hivavaka isika mba hiompo ho tanteraka amin'ny programan'Andriamanitra ao anatin'izany isy famanginany amin'izay toerana andalovan'ny zareo isy olona voatandray ihany amen isy olona voakasika misy zavatra tsy eritreretintsika be dia be ho ataon'Andriamanitra anatin'izany programa avy amin'izany atsangan'ny tananao dia foafoa dia ampiasao amin'ny fonao dia mivavah misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny hitondranao ny pasteur Adolphe sy ny délégation ary apetraka eo ampelantananao ny asa miandry any Allemagne any amin'ny pasteur sitraka sy pasteur Yasina sy ny pasteur Tina vavaka izay ho tanteraka ny fanompoam-pivavahana ny fiarahana ny fanatrehanao isy fanafahana isy fanasitrahana isy kasika isy fifohazam-panahy takizany akio tompo ny amanginao indray ny any Annemasse Suisse misy ny pasteur Liva sy ny pasteur Rivo ary amin'ny semaine ambony indray dia any Marseille ny pasteur Ionja mivady miompo izay ho tanteraka ny asa rehetra ny amin'izay andrahanao mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Minaran'i Jesosy a amen. Azadino a amin'ny herin'ny androantsika rehefa mirava ohatr'izao dia mbola misy fifadikanana vavaka ho an'ny croisade Antsirabe raha sendra afaka ianao a dia faly izay raha miaraka aminay eto ianao ho an'ny ekipa rehetra isaky ny sampana irariana mba ho afaka ianao satria mila miomantsika tsy hoe miomantsika hiatrika croisade tsy izay fa miomantsika hiatrika an'Andriamanitra amin'izay anrahany atsika any amin'ny croisade mety tsy mahavita ny fahadianana koa ianao tsy maninona tongava ataovy anatina sase tsy maneno ny sakafo dia alleloia dia miala kely arianao rehefa le mitsainky mody mandray telefônina dia atsainao dia miverena avy eo fa lenao miara mivavaka aminay ety mihitsy a no irinay dia amin'ny herin'ny an'io izao le programma azadino a amin'ny herin'ny androany le izy a entsika miaraka amin'ny sainte-saine dia izany hoe tapaka amin'ny sainte-saine moa izany le izy fa mbola mba mitoy ihany hatramin'le fotoanan'le vavaka zay a fa tsy hoe voavitany hoe saotra ny amin'ny rano somo vita mikefokefona be dolo fa mbola misy vavaka aloha miaritra kely fotsy atsika mba ho an'i Jesosy hitantsika ny tompo a tena kekinao mandehana amin'ny fiadanana hoe a famondrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany hoe a miaraka aminao hoe zarao ny fahasoavan'Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao a dia ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao atsika tsiraray avy a amen dia amen. Tain'i Jesosy daholo.